a de amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasany bavamalala no ionana amintsika am'izao fotoana zao a iarabanantsika tsiray avy a anonona ny fiadana tompo a ho amintsika rehetrarehetra am'ty androany ity de ny fiadana tompony a ho amintsika tsirairay avy a de matoky sy mino ary avana malala fa de salama tsara dolo indray a isika rehetrarehetra am'izao fotoana zao a de ny tanan'andriamanitra ny ikasika atsika tsirairay avy a de ny fiadanany tompo a ho aminareo a izay rehetra mampandroso indray a nyzao fandarana izao a am'ty androany ity de tahiny tompo a isika tsirairay avy raha androanona vao tonga de teteny aminao hoe tsy kisendrasendra natao gavinao teto fa misy raha ilan'ny tompo anao a ary de matoky sy mino fa ny tanan'andriamanitra ny a ikasika atsika tsirairay avy de matoky sy mino fa ny fandarana zay rahanao amitsika eto androany a de ampahery anao tokoa de ikasika ny any anaty tokantranontsika tsirairay avy hatranatin'ny fiainatsika rehetrarehetra anatin'ny fotsika sy ny fahasalamantsika sy ny fiainatsika any de fiadana tompo amitsika de ilanatsiny ny amin'ny fahatarana kely a noho ny fandaminana maro isan-karazany a de mino nefa fa atratra amin'ny farany a ianao raha androany vao tonga eto de fotoana manokana androany a fotoana zay nafahantsika ifampitondram-bavaka am'ty androany ity fotoana fitondranam-bavaka moa rehefa larobiory zao na marary ianao a na misy olana na tsy olana sy aretina ihany koa fa misy zavatra tianao mba natongavana de etsika mbavaka izany rehetrarehetra zany ko de tahiny tompo a isika tsirairay avy a de ny fiadanany tompony a ho amintsika rehetrarehetra araha-baiko aingana aloha nareo le tafiditra fa tena difo tanteraka tsy fantatro tsony hoe iza nefa niditra voalohany teo a maro izy olo nitako voalohany teo a de ny taorinany a tsy fantatra fa de tahiny tompo manokana nabavy Marizô a de tonga de zay efa anarana hitako fa lasa niakatra aingana be le androany a razana Monika Sandra Lalaina tonga soa elaela de Erika Raka Elisabeth Mami Rasoelina Larissa Rodine Marie Tojo Mikael Angela Io Kotre Kamaradin'i Jesosy tonga soa fahombiazana fitahina Aimé Lovely de Thierry Lalbenja Soameva Verserina de Mami Fintso de tahiny tompo Tsiry Amboaramiel de tahiny tompo Verserina de tahiny tompo ihany koa i Amboaratsiky tonga soa Felana Rakoto tonga soa Henriette Rasoa Mpandilo Lazafindramanana Vato Soraja Aimé Lovely Tina de Fleur de tahiny tompo Nicolas Sandrela Fanilo Lazafindramanana efa nalabaiko teo Ajaska Patitsi zay olona efa maky azy a de ao ihany koa Nirina Rodriguez izy mivady efa tonga taloha madama Amboaratsiky de manarakaraka Nirina Rodriguez de Nrantanina Marie Charline de Akira Dio de Mampionina Rolianisha Angela Io Preta Marie Erika Salome jiaby Ando Nirina ihany koa Sondola Nirina tonga soa Yaina Eliana de Koda Leoni zay ngamba Elisabeth efa nalabaiko teo a de tahiny tompo sika rehetrarehetra de misaotra atsika amin'ny fahatongavana falifoana zay mahita anareo a ary niakatra aingana be zany androany fa efapolo sady tsika de isaorana an'Andriamanitra izany a rehetrarehetra izany milohan'zany rehetra aloha de takany mahazatra ivavaka tsika metraka zao fotoana zao ampelantanan'Andriamanitra dia rehafotsika nomboka ny fandarana tsara fantatrao fa efa afaka mandefa ny message amizay anao fangatambavaka de atao amin'ny compte Rado Akiradio no andefasanao fa tsy any amin'ny Akimedia tsy any amin'ny Akiradio ary tsy any amin'ny Mampionana satria manjary tsy hita fa ato de centre ato amiko Rado Akiradio mbola tsy amihako anao de alefaso amizao fotsiny fa hitako anaty invitation par message de ao tsika no entina bavaka manana finoana raha vao tsy manam-pinoana ianao de ohatriny hoe tsy de mety any ianao mandefa ny fangatambavaka fa sady mandeva ianao tonga de mino fa tena misy Andriamanitra mino vavaka eto na de en ligne ihany ary ko de tahiny Andriamanitra mahereza mahatanjaha de Andriamanitra ny ikasika atsika tsirairay avy ivavaka alohantsika adiny ray sasany adiny roa latsaka eo ny lahatsika de maretatra ny farany tiana malala Iladanina Iladanina io moa efa elela koa izy nirako teto fa iza moa izy io ohatra ny tsy tadifa ny ovanarana angamba izay dia ao ihany koa reo foana zay Pasteur Ozzy Rolia tahiny tompo tsika rehetrarehetra de ivavaka ary ranabavy Rodine itondra zao fotoana zao ampelantanan'Andriamanitra
de tahiny tompo ary ranapavrodinina anao a ny fitenenana tahiny tompo. Tahiny tompo pastera de tahiny tompo koa tsika tsirairay avy mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambinina izao. Andeha isika hanapetraka izao vavaka eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mbola hiara hivavaka atsika. Ry Andriamanitra reny izy nendanto, reny tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjy anay. Faly misaotra midera mankalaziny anaranao zahay satria ny tantany-masina rovanao izay nandritra ny tontolo andro iny. Nomena tombonandro zahay ka mbola natratra izao anio izao. Nitahinao zahay tamin'ny hasy rehetra izay nataonay ka tanteraka sy olavrary izy ireny. Misaotra betsaka Jesosy eo amin'izany fitiavanao anay izany satria tsy henay natanjakay natratra an'izao fa nohombokotra izany fitiavanao anay izany. Tompo, olombelona izahay mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao. Raha misy zavatra zay tsy afaka ny sitraponay nataonay dia ifonanay izany. Avelany ely koa mamondrafo aminay ianao. Raisy ny fonay sy ny fanahinay atolotra ianao mba fanapitra velona hankasitrahanay izany. Ary reto koa Jesosy io ny mpanomponao izay ny rahanao hanatanteraka ny asanao. Mangataka amina tompo raha misy namanay izay manana hetaheta hiatrika izao fotoana izao. Afingany diany ka ho tonga soamantsara eto. Aza velanjakany asan'ny Satana mba tsy ahafahany hiatrika izao fotoana izao. Ingany tompo anao hitantana azy. Ary ny mpanompona izay hitonga izany hafitra izay ny eto androany mangataka ny fananany masina tendeny lelana amparitany masiny mba ho tafita soamantsara izany hafitra izany. Tsy misy hoverina leteraray aza. Ary reto vahoakana izay hiainy izany hafitra izany mangataka ny fananany masina ary tsaha minisany tsirairay avy amin'ny tokantrano izay misy izy ireo hitoeranao Andriamanitro mba ahafahany izy ireo hiainy izay ny hafatra izany. Ny asany devil Satana izay tsy ahafahany izy ireo hiainy izany hafatra izany aza vela hanjaka amin'ny toerana izay misy izy ireo. Fa ianao Andriamanitra sy fananany masina hitoetra amin'izany toerana izay misy izy tsirairay avy. Ary eto koa Jesosy io ny pastera izay hamela belatra izany teny izany. Raha koa fa fananany masina mba ahafahany hanatanteraka sy halavrary mba ahafahanay hanaradiana sy hanompo ana mandrakariva. Ary eto koa Jesosy izy ireny vady izay hanatanteraka amin'ny alalan'ny vavaka amin'reto mpanomponao izay mangataka vavaka eto. Mangataka na tompo hanatanteraka sy holavrary izay fotoana izay atan'izy ireo. Ary ingane ny mpanomponao izay angataka izany vavaka izany mba tsy han'ilay valim-bavaka fotsiny fa tena hifikitra sy hanaradiana mandrakariva. Mangataka na tompo me connexion ny telefonina tsirairay avy mba handeha tsara tsy ho tapatapaka. Ny fitaovana izay entiny eto tompo raha koa fa ny ranonao hanjakanao ny fananany masina ny ranonao hanjakana amin'izany fitaovana izay mba tena handeha tsara tsy ho tapatapaka. Ary vavaka izay atao amin'ny firenena ingane ho tanteraka sy ho lavrary amin'izany firenenana izany. Amin'ny anarana Jesosy amitrahako izao vavaka izao. Alleluia. Amen. Alleluia. Saotra an'Andriamanitra. Mankasitraka ranabavy tamin'ny fitondrana ambavaka amin'izao fotoana izao izay zava-dehibe tokoa ny fitondrana ambavaka. Kadaka malala miaraka amin'ny Miray, Aimé Manambotso, Berthe Sava, Yama, reo mbola tsy narabaiko teo daholo Andoandria efa narabaiko de tahiny tompo tonga soa daholo isika tsirairay avy de mahareta hatramin'ny farany. Tsara Andriamanitra ry havana. Tsara Andriamanitra. Misaotra ranabavy rodiny tsika tamin'izany fandraisana anjara ngeza be zany vavaka izany mampatsiahy anahy kiranay tamin'ny nanao sekoly taloha zay iry zay. Ny teninao ry tiako zary zany ranabavy rodiny mampatsiahy anahy fahazazako zany izy zany de misaotra anao amin'izany feokira mahafinaritra be zany feo anorika tsara mihitsy de mahafinaritra. Andolotsika ary hieno hiritsika de aoriana tiritsika hitravatrany amin'ny ten'Andriamanitra zay entin'ny ranabavitsika avy any Chine androany vita sinoa androany nitoritensika ranabavy Angela io no hitondra anazy nefa aza mataotra fa tsy mora simba akory le toriteny fa maharitra zavatra vita Allemana mihitsy de ndao ary Maevare Olgaza ao ihany koa Patricia Rarimalala mbola tsy narabaiko teo de tahiny tompotsika tsirairay avy fahombiazana fitahina Nicolas Andrela Larissa. Alleluia. Inareo zao mampime anareo le vita sinoa ka avy any Chine kosa izy no nitoriteny ka de tavinareo vita amerikana ry Marizao zay de vita amerikana de Raritozy de vita Allemana de Ranay de vita frantsay
fa ny azo mba vita sinoa zao nytoroteny eo androany fa ho hitanao eo fa tsy mamirapiratra fotsiny apa sady mafy de alleloia de sa hoe mihaino finahitra arytsika alohan'ny titya de avetsika to de io manahaka baiboly eny torotentsika aoriana izy ty aorianany toroteny iaraka amiketo indray le vady malalako mampionona iary hitondram-bavaka isika tsirairay avy ndao ary tahiny tompo iarahiritsika androany ny atsaran'Andriamanitra ndao ary tahiny tompo arytsika rehetra mihaino finaritra azy Tikanao tompo tsy mba mafoy ny fandrapona ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiky ny atsaranao tikanao tompo tsy mba mafoy ny fandrampona ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiky ny atsaranao natokanao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny mianao Jesosy io iraiky ny atsaranao natokanao teo amin'ny fiainako natokanao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny mianao Jesosy io iraiky ny atsaranao mitondra aina makinyafo natsialinazy akaiky aindridrianao fantatrokanao niraiko sy sakaizako Jesosy io iraiky ny atsaranao natokanao
Ianao koa ve resy lahatra ihirany hatsaran'Andriamanitra ny iriny a namba avy tsiry amboara de ny hatsaran'ny tompo a ny titran'izy iny amin'ny teny anglisy a goodness of God de goodness of God iny a iny le feokira ataontsika isaky ny mivavaka tsika rehefa vita ny ny toriteny a de iny nge ny feokira enoantsika isan'andro eto e iny hira iny a le feokira piano enoantsika rehefa vita iny a ny vavaka izay efa tamin'ny voalohany a le how deep is the love ino moa titran'izy zay how deep ny hirantsika teto rehefa vita fandarana rehefa fond ny reto zany de novainan'iny a goodness of God de zay ny titrany amin'ny teny anglisy moa amin'ny teny frantsay a amin'ny teny malagasy a iny teo iny de tahiny tompo tsara iny hira iny hira manamarika ny fiainanay mianakavy kely ny hira iny a ary tsy adinonay mandrakizay alleloia
de anaraka anao koa neny fahasoavan'Andriamanitra ary miazakazaka tena anatona anao a ny fahatsaran'Andriamanitra ary havana malala fa tsara Andriamanitra. Misy olona anankiray a mbola tsy de fahitako eto a de ho arabaiko fa miloha zay aloha arabaiko Mahivare mbola tsy narabaiko teo a Florina Stewart mba miarahaba anao zay a de tahiny tompo ianao a tonga soa de maretatra amin'ny farany. Samir Tansia efa paketo a tonga soa ihany koa de tahiny tompo ihany koa i Mami efa narabaiko teo a de tonga soa isika rehetrarehetra Sandra Ré efa narabaiko teo a i Aimé Manamitsika efa narabaiko Ndawary tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra zay ngamba ny hoe la fa andao am'izay tsika ary a ian'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsika androany a de raha nampavisika Angela io nitondra azy. Raha nampavisika Angela io a no hitondra ny tenin'Andriamanitra de mino aho fa efa vonombonina ianao a de mino aho fa efa vonombonina ianao a hitondra an'zany a hiaraka aminay a iaino a an'zany a tenin'Andriamanitra izany koa de mahareta ary a hatramin'ny farany a de tahiny tompo ary a ranabavy a Angela marihana moa fa isika amin'ny faraparan'ny Marie Gilda tahiny tompo ary nareo raha iovanarana tena manaiky anareo za misy fita tahiny tompo ihany koa misy fita de andao ary tsika hiaino tenin'Andriamanitra tsika moa faraparan'ity volan'ity a de hikarakara fivadikanana 3 andro miazakazaka tena miazakazaka ny fandehan'ny raharaha eto amin'ity zao tontolo zao ty ary rehefa mandiky tsika de tena mahita fa efa ratsy zao fiainana zao tena ratsy tena afo zany a teny amin'ny afo Andriamanitra mirehatra daholo zao ny tanàna betsaka misy le afo midedadeda ny toetrandro zay tena mikorotana aiza veravana eto andafy eto Frantsa veravana volana août tsika zao mbola mangatsika mbola mandeha miasa zay maraina mbola manao akanjo ba taiza nisy an'izany nefa ohatry zao tsika efa tena anaty canicule mihitsy indraindray eo anaty hafanambe fa mbola manao akanjo ba mikorotana ny fiainana fa zavatra mahafinaritra ny fiainana mikorotana ny ivelany any fa ny antsika koa lamin'Andriamanitra eto ihany fa nefa ao anatin'izany tsika de iomantsika takanisa taona efa fataontsika moa rehefa mampiditra mpianatra rehefa vita ny vacances de mba maka hery kely indray tsika tsy hery kely fa hery be anaty fivadikanana omena ianareo eto ihany ny daty a fa anao fivadikanana 3 andro isika amin'io misy fita tahiny Jesosy de misy fita zany a zanaky Fianaranakoto a raha tsy mahafantatra ianareo de tonga soa ianao vavy tokan-dranabavy Fianaranakoto izy eny ary de hiezaka tsika amin'io tsy ny fampidirana mpianatra ihany fa ny fiainantsika mihitsy ary tadiova ny fampidirana mpianatra am'ty de ho mafimafy ao antsika zay tsy atao vaksiny zareo manana eritreritra anao fanentanana kely momba ny resaka vaksiny nefa ohatry ny hitako hoe mbola fotoanan'izany ve zao satria resaka ny vaovao zay mitranga fa diniantsika ihany iny fa tsika kosa de hifady hanina isika 3 andro amin'ny faraparany ty volana ity hiatrehantsika zany rehetrarehetra izany de amboary sady ny programanao a mazava ho azy fa tsy maintsy hoe zoma sabotsy lahady a no antanterahana an'izany fifadikanana izany de diniantsika eo ny fotoana anaovana azy raha ohatra mo tena mety hoe betsaka amintsika mety tsy ho afaka nefa ny satria rarotina ihany koa ny fotoana mbola fahatsika miasa ihany koa nefany a de hitatsika eo ihany fa farafakely ny ataontsika 2 andro ny sabotsy a ny sabata sy ny alahady sabata tsika mifady hanina mivavaka lahady tsika mivavaka de faranatsika ny lahady io a mba fanirina mivady mo de mba hoe hisy toerana anankiray a raha mbola vitatsika ny afaka atao zany a de hisy toerana anankiray mba ionatsika tadidio ravana malala fa possible fotoana faraparany afahantsika miona vatana io a satria tadidinao fa orinao tsy fantatritsika intsony zay zavatra mety iseho ary indrindra fa ny cible voalohany angeka atsika mpivavaka anaty fahamarinana tahaka zao de
mba manana mpaniriana mafy mihitsy mivady hoe any amin'ny toerana anankiray afahantsika rehetra mihoana kalalahana nanaovana zany fiadikanina izany de nefa moa apetrakintsika am' Jesosy izany zavatra izany de amboary sady ny programme faraparan'ny volana zany hoe eny efa fatapatatra any ngety daty am'zany efa faraparan'ny volana nanaovantsika an'izay fotoana izay ny 15 août moa tamin'ity nitotona lahady paramboe nitotona zoma io de nitanterahantsika tamin'izany efa moa efa lahady iny de hitatsika ihany de fa omenay nareo foana ihany vaovao fa de omany misakafana tsara aloha de n'izao fa ao amin'ny fotoana ifaditsika anina fa ny vatatsika iena amin'io fa ny ara-panahintsika de tombo vaovao indray hiakatra dingana vaovao indray amin'ny fivadikanina io de tena hitolona-bavaka isika ho amin'ny fiainantsika azadiny fa rehefa fivadikana ohatr'ireny rehefa tonga ny alahady rehefa alohantsika le mirava de misy ny tsodrano misy ny vavaka fa saingy zao mba tena ho an'ny olona zay manatrika an'le izy rehetrarehetra no atao fa misy amintsika mantsy rehefa ohatr'ireny de rehefa le zoma sabotsy lahady de rehefa le lahady am'roa ianao no tena hoe hiditra ao anatin'le gropy am'izay ohatra na hiditra am'le fizaranan'le tsodrano fa mba natao an'ny olona zay mba niafy niaritra teo izany zavatra zany ary io zavatra omanina sy omanana fa tsy hoe tenitenenina fotsiny afaka mijoro avombela aminao reo olona efa niara-nifadianana tamintsika ireo rehefa mahazo tsodrano manahoana ny fiatraikany eo amin'ny fiainana zava-dehibe io fa zava-dehibe ny fotoana afahantsika miara-mivavaka de efa miomankomana fa ifadianana isika fataontsika isa-taona io efa isa-taontsika manao an'io foana tahiny tompo ary isika tsirairay avy ndahoarintsika tonga de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra entiny anabavintsika Angela io de verneto rehefa mamelabelatra ny toritena tahiny tompo ranabavy Angela io anao ny fitenenana tafaraka amintsika eto androany tahiny tompo azo misy feo somary mifangaro kely azafady indrindra dao ary anao ny fitenena ranabavy Angela palopindray ny tenako tafaraka amintsika eto androany tahiny tompo pasteur tahiny tompo koa isika rehetra ny teny izay ho zaraiko amintsika androany de hita ao am-bokin'ny Deutéronomie toko fahaefatra amby 30 andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy mpanompon'ny tompo dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'ny tompo. Nalevi ny tao an-dohasaha tao amin'ny tany Moaba tandrefy Peora izy. Tsy misy olona mahafantatra ny fasany mandrakandroany. Efa 20 amby 100 taona Mosesy vao maty, tsy pahana ny masony na ny hena ny heriny. Dia nisaonany Mosesy nandritra ny 30 andro teo amin'ny tany Gazana any Moaba ny zanak'Israely. Dia tapitra ny andro fitomanina nisaonana Mosesy. Ary Joshua zanaky Nona dia feno ny fanampahindrena satria efa nametrahany Mosesy tanany izy dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanatanteraka izay nandidian'ny tompo any Mosesy. Amen. Raha ny soramandry eo ambony jerevantsika dia mombany ny nahafatesan'i Mosesy. Nahafatesan'i Mosesy no hitantsika eo amin'ny soramandry fa eo amin'ny andiny faraparany no tena idirahantsika lalina. Teto izany ry havana rehefa navita ny asa fanimpony Mosesy ka maty tamin'ny faha 20 amby 100 taonany io dia i Joshua zanaky Nona no nandimby azy amin'ny fitarihana ny zanak'Israely. Efa programan'Andriamanitra ny nanendry any Joshua satria nametrahany Mosesy tanany izy talohany nahafatesany Mosesy ka dia toetra sy ny asa taminy ilay fanahin'Andriamanitra ary nitarika ny zanak'Israely niditra sy mivoaka ny tanànany Kanana i Joshua. Mampahery sy mampatanjaka ny mpanompon'Andriamanitra tokoa ry havana ny fanahy masin'Andriamanitra io. Hitantsika leo amin'ilay andiny fahasivany averiko vakiana hoe ary Joshua zanaky Nona dia feno ny fanampahendreny satria efa nametrahany Mosesy tanany izy dia niaino azy ny zanak'Israely
ka nanatanteraka izay nanodidiny tompo any Mosesy. Feno ny fanahy masin'Andriamanitra i Josoa rehefa nanome hery azy Mosesy tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana io. Lasa nanana tanjaka mafy sy petrahan'ny herin'Andriamanitra i Josoa ary nanana risika mihitsy ny ity mpanompon'Andriamanitra ity nanohy ny asa sy ireo andraikitra maro izay nosahan'ny Mosesy teo aloha tamin'ny alalan'izany fanahy masin'Andriamanitra nitoetra tao anatin'izany. Raha any am-bokin'ny Josoa any koa dia manamarina izany fa fantatsika i Josoa izay nitarika ny olona hitany rano Jordana. Nitarika ny olona nitandrina ny Paska koa izy. Amin'ny bokin'ny Josoa 5 any ahitantsika ao amin'ny Baiboly ao. Ary nanana fomba fiady natao hoe stratégie tena nahomby izy ka nahafahana any Jeriko iny tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Herin'Andriamanitra daholo ny asa tamin'izany asa sy andraikitra napetraky Mosesy teo amin'ny Josoa izany. Resy ny zanak'Israely izay notarian'i Josoa ny fahavalo rehetra sy izay firenena nisy koa ny tanàna nandalovany tamin'izany fotoana izany dia resy avokoa satria dia tena nahery i Josoa nitarika ny zanak'Israely tamin'ny alalan'io fanahy masin'Andriamanitra io. Niseho teo amin'ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely ny herin'Andriamanitra noho ny asan'ny fanahy masin'Andriamanitra ihany izany. Rehefa malala tena mampahery antsika tokoa ny herin'Andriamanitra eo am-panatanterahana asa na ny asa fanomponan'Andriamanitra izany na ny asa izay ataontsika rehefa tena miasa miaraka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra antsika. Fanahy masina ihany koa no manome hery antsika tsirairay avy araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 2:9 any hoe fa azo hery ianareo amin'ny filatsahany fanahy masina aminareo. Amen. Ka raha tia omby amin'ny asa fanompoantsika raha havana dia andao ary asa eo ambany fitariana izany fanahy masina izany. Io fanahy masina io mantsy no miasa any anatintsika tsirairay avy ary hitantsika fa niasa tamin'ny apôstôly sy ny mpianatra Jesosy io fanahy masina io. Miasa amin'ny fiangonana koa izy ankehitriny indrindra fa amintsika izay mazoto mandray ny fanahy masina isan'andro isan'andro. Tsy voafetra ny asa amin'ny fanahy masina na hoe azahoantsika condition fa miasa ho antsika foana io fanahy masin'Andriamanitra io. Manome fahendrena ho antsika ny fanahy masina ary mpananatra izy. Manome tolo-tsaina ho antsika koa ny fanahy masina ny amin'ny zavadrehetra izay ataontsika. Indrindra miaro antsika izy. Manome an'izay bitsiky mifanahy tonga dia azahoantsika hery mampahery antsika izay raha misy ny olana mahazo antsika. Ny amin'ny asa rehetra ataontsika moa raha vao mivavaka antsika miantso an'io fanahy masina io tonga dia samy mahatsapa antsika fa misy bitsika mangina manoro lalana sy hevitra miasa mafy mihitsy ny any anatintsika tsirairay avy any mba hahafahantsika manatanteraka ny anjara fanompoana ataontsika indrindra ny amin'ny fitariantsika ny ondrin'Andriamanitra ka dia manekeharintsika rehavana ny amin'ny asan'ny fanahy masina any anatintsika any fa manome antsika fahendrena azo antoka izy ary ny fanahy masina izay efa mitarika antsika hahatakatra ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ampitainy amin'ny alalan'io fanahy masina io ka samiharintsika samy anaiky ho tarian'ny fanahy masin'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra na ireo fikasana sy fandriantsika izay any anatintsika rehefa petratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra izany dia mahazo herintsika hampahomby an'izany amin'izay ataontsika rehetra
ary dia tena manome fahendrena ho antsika io fanahy masin'Andriamanitra io, ka manentana antsika ary mazotoa mangataka sy miaina ny fanahy masin'Andriamanitra mba azahoantsika fahendrena. Alleluia, amen. Alleluia, saotra an'Andriamanitra ranabavy Angela io tamin'izay ten'Andriamanitra zay nentinao zay dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane amaly fitianao satria fantatray fa tsy mora ny manao toriteny ary dia vitanao soamantsara nefa ny anjaranao ka dia mankasitraka satria izay rehetrarehetra dia faly foana manana anao manana anareo mpiara-miasa eto mamelona an'izao fandarana izao nge nareo manisy aina an'izao fandarana izao satria mahita karazana hitanareo ny olona eto amin'ny alalanareo groupe zay maharesy ireo dia tahakany hoe miditra restaurant ny olona dia tsy sakafo anankiray foana no hanina fa misy sakafo be dia be ao amin'ny menu zay dia aina no hanina nareo ndao mba misao iny zao mety hoe misao vita sinoa dia misy indray ndao tongotr'omby androany andao salady ary inona ny dessert ndao gâteau ndao glace dia mahafinaritra mankasitraka mahafinaritra ny toriteny dia misaotra anao ho tain'Andriamanitra ny ianao dia fanatera amin'ny ankohonanao dia Andriamanitra ny amaly fitenao tamin'ny zavatra izay vitanao teto tamin'ity androany ity dia misaotra nareo ihany koa mankasitraka azy satria nareo mankasitraka azy ireo nge mampitombo any anatin'izy ireo hoe mbola anao bebe kokoa indray ao aorianao dia mbola voninandray hono izy ao aorianao koa dia misaotra nareo rehetrarehetra dia tahiny tompo Geneviève Andriamananjara mbola tsy narabe koa tonga soa dia Becky Rolande ihany koa dia tonga soa ihany koa dia ao ihany koa izy mbola tsy narabaiko fa ombiazana fitahiana efa narabaiko teo Emelo Avlitina koa toraka izany Patricia Rarimalala efa narabaiko ihany koa Olga Ranoroso mbola tsy narabaiko tonga soa dia Zinata Teoda koa mbola tsy narabaiko ka dia tonga soa dia mankasitraka atsika tsirairay avy nafatesan'ny Mosesy ny Soramandry amin'ny Deutéronome toko faha 4:30 dia ny nafatesany Mosesy sy nandevenana azy ity am-panambona aloha dia teneniko manao hoe i Mosesy zay ny filaza teto hoe maty izy dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin' Jehova ary nalevina tao Andohasa tao amin'ny tany Moaba tandrifin'ny Betipoera ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandrak'androany ny tena marina rehefa niseho Eli sy Mosesy niseho tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra anankiray teo alohan'ny Petera sy Jakoba sy Jaona voaporofo ny zavatra izay nitoviny Eli sy Mosesy ary Enoka dia ny fiakaran'izy ireo velona ny an-danitra ka teto zay ny voasoratra maty izy tsy hita ny fasany ny tena marina tsy nisy fasany satria i Mosesy dia niakatra velona any an-danitra nijana teo amin'ny toerana anankiray izy dia tadidio koa fa na tena levina ary nge izy ry havana malala tadidio fa tany am-pasana nge namoahana Andriamanitra ny Jesosy ary velona izy niala tao tany am-pasana nge ry havana namoahana ny Lazarosy ka i Mosesy dia voalaza ny mpandinika fa velona koa ny akarany tany an-danitra fa dia ho tain'Andriamanitra ny isika tsirairay avy nafatesan'ny Mosesy sy nandevenana azy dia niary niakatra teo niavakiko manontolo izy rehetrarehetra mba ahafahantsika mahazo tsara ny zavatra tiana tenenina amin'ity androany ity efa betsaka ny voalazan'ny ranabavy Angela ary tsy misy azafady indrindra tsy misy madila amin'ny tetenina hoy fomba fiteny dia izaho koa mba hitondra version anankiray fa dia marina ny anazy niresaka bebe kokoa izy momba ny Josoa ny zavatra zay taty aorianan'ny Mosesy izay zavatra azo fahasoavana azo tao aorianan'ny fametrahantany zany hoe nisy nandimby zany i Mosesy ary Andriamanitra moa dia efa niteny mihitsy fa niteny tamin'ny Josoa fa tahaka ny nombako amin'ny Mosesy no mbombako anao ihany koa halleloia ary tsodranin'ny Mosesy ihany no navelon'Andriamanitra tamin'ny Josoa androany koa sika resaka momba ny Mosesy dia niakatra niala teo Arbota Moaba Mosesy ka nakany tendrombohitra Nebo moa tena famaky azy ao an-tapon'ny Pisga izay tandrifin'ny Jeriko ary nasehon'i Jehovah azy ny tany Gileada rehetra hatrany tany sy Naftaly rehetra hatrany amin'ny tany Efraima sy Manase sy ny tany Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana
ary ny tany atsimo sy ny ao amin'ny lohasan'ny Jeriko tanàna Berofy hatrany Zoara dia hoy Jehovah taminy io ny tany izay nianianako hoe omeko ny taranakao izay nataoko omeko ny taranakao izy nataoko nahita azy ny masonao nefa tsy ho tafita ho tonga eny ianao. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny teny Jehovah ary nalevina tao Doasa tao amin'ny tany Moaba izy tandrifin'ny Bet-poera ary tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany. Efa 20 taona Mosesy vao maty ary tsy pahana ny masony na ny ena ny heriny ary ny zanak'Israely nisaonana Mosesy 30 andro tao Arbota Moaba dia tapitra ny andro fitoamanina ny saonana any Mosesy adino amin'izay zany ny momba azy. Ary Joshua zanak'Nona dia feno fanahin'mpahendrena izay efa nametrahany Mosesy tanana izy dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nadidiny Jehovah any Mosesy. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho tamin'ny Israely tahaka ny Mosesy izay fantatry Jehovah ny fanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy fahagagana izay nandrahany Jehovah azy mba hataony tany Egypta tamin'ny Farao sy ny mpanompo rehetra ary ny tany rehetra ary tamin'ny heri-tanana rehetra sy fampatahorana lehibe rehetra izay naseho Mosesy teo mason'ny Israely rehetra. Taorian'ny Mosesy zany ekena fa nampiasain'Andriamanitra Elia, nampiasain'Andriamanitra Elisa, nampiasain'Andriamanitra Samuel, nampiasain'Andriamanitra Isaia fa voapirofo ary tsara fantatrao fa i Mosesy no lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny Baiboly. I Mosesy no lehilahy mpanompon'Andriamanitra lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly. Ary Mosesy dia tena hoe navita asa ngeza be. I Mosesy no nandreritra ny Pentateuque. Pentateuque zany dia ireo boky 5 voalohany. Raha miditsika dia miteny hoe Genexlenode, ireo zany Genesis, Exodus, Leviticus, Numéria ary Deutéronomie dia ireo Mosesy avokoa no nanoratra an'ireo. Izay tena asa lehibe satria akoatran'ireo dia mbola nanoratra salamo ihany koa i Mosesy. Zany hoe asa ngeza be tsy nisy navita nanoratra an'izany. Solomon zany ekena nanoratra ny torokiran'ny Solomon dia nanoratra ihany koa ny mpitoriteny fa mbola kely zany. Nanoratra salamo betsaka ary Davida fa mbola kely zany. Nanoratra Apokalipsy John fa fantatsika fa pejy vitsivitsy ihany zany. Fa i Mosesy no nanao asa lehibe indrindra. I Mosesy koa ny olona nalehy fanahy sy nanam-paharetana indrindra tsara fantatro izao zany. I Mosesy ry havana dia olona tena notahin'Andriamanitra Mosesy. Ny tantaram-piainan'i Mosesy dia tantaram-piainana mahavariana ary tena hoe mahavelom-bolo mieritreritra hoe rehefa Andriamanitra no mitantana anao, rehefa Andriamanitra no momba ny olona anankiray dia fahagagana daholo ny ao ambadiky ny fiainan'izany olona zany. I Mosesy dia olona saika tsy nisy. Fantatsika tsara fa mialohan'ny resantsika ny fahafatesana aloha aty amin'ny fahafatesana dia resahako aminao betsabetsaka tsy mety fantatrao amin'izao fotsiny hoe iza Mosesy. Efa betsaka ny tantara Mosesy hainao fa i Mosesy dia olona saika tsy nisy. Fantatsika tsara fa Mosesy dia teraka tao anatin'ilay vanim-potoana izay nitenenan'ny Farao fa ny zaza rehetra izay teraka ny zaza Hebreo dia atsipy any amin'ny ranon'ny Nily. Vonoina avokoa satria be loatra ny Hebreo tamin'izany, be loatra ny zanak'Israely, Hebreo izy tamin'izany, be loatra ny Hebreo ary matanjaka be dia natahotra ry Farao sao dia hikomy reto. Dia i Mosesy rery ihany. Eritreretina hoe zaza firy indray teraka. Ny génération ny Mosesy i Mosesy rery ny velona. Ohatra, raha zaho zao teraka tamin'ny 1976 dia raha zaho teraka tamin'ny 1976 dia ny olona rehetra teraka 1976 zany za rery ny velona. Nandeha ataoko fotsiny teraka volana Oktobra ary na mbola ataoko ary teraka ny 30 Oktobra ohatra ny anniversaire-ko olona firy moa zany no teraka 30 Oktobra. Za zao ny dadabeako mitovy anniversaire amiko, ny dadako mitovy anniversaire amiko. Tamin'ny andro Mosesy zany tsy andro anankiray nefany fa tao anatin'ny fotoana ela ny olona izay teraka, ny zaza izay teraka tonga dia natsipy any amin'ny ranon'ny Nily. Azonao an-tsaina ve lehilahy anankiray
lehilahy anankiray tsy navelan'Andriamanitra. Izy navelan'Andriamanitra nyseho ilay zavatra rehetra, fa nisy zavatra ray tsy navelan'iseho de ny fahafatesany Mosesy satria i Mosesy no fidian'Andriamanitra. Ianao io misaoran'Andriamanitra ianao. Misaoran'Andriamanitra ianao mbola tonga eto. Firy ny olona mety niara-ndriary taminao. Firy ny olona niaraka nandeha taminao. Firy ny olona nety niara-teraka taminao. Zahako rehefa teraka tamin'ny hôpitaly de tantarain'ny mamako fa nisy olona teraka niaraka taminy. De tsy tadidiko izay na le zaza maty na le reniny sy le zaza maty. Tao be feran-tanana tamin'izany teraka tao zany. Fa ninona tsy zany maty. Ampisaorako an'Andriamanitra zany. Ianao tonga eto misy olona ny ambadimbadika any. Tokony ny olona mitovy fiainana aminao tsy ho tsony. Za teneniko anao, za efa mibetabetsaka maty. Za mbola vao kely 5 taona 4 taona teo. Za tara hery taona vao niditra nianatra. Satria maninona? Ny taona anankiray manontolo. Taona anankiray manontolo narary. De za narary io nisy namosavy. Zay aloha no zavatra mitranga tamin'izany za moa mbola kely tamin'izany. Fa hoe nisy namosavy. De za taloha misy aretina. Le aretina io hoe devoly, ohatry hoe devoly, raha amintsika amin'izao zany de olona misy devoly. Satria za matahotra, misy zavatra mampatahotra. Ohatry hoe efa nahafatesana tady akanahy tamin'izany tadidiko mihitsy. De za vao mipetraka amina toerana ray de tonga avany le ohatry ny olona mainty be lava be mananona be de tady akanahy. Tena tadidiko mihitsy zany mbola kely fa tena tsy zarizary tamin'izany. De tsy azo asiana olona rery, tsy azo atao rery. De mamako tamin'izany ozy nareo tamin'izany mbola tsisy téléphone portable. Zay mipetraka eo Akadivato mamako miasa eo Betongolo. De mihetsika indray manao le krizy, le mikikika mahita an'le izy. Lasa kena mihazakazaka indray miantso amin'ny mamanay. Lavitra any zany midiny eo am-pandra zay mahala fantatra zany toerana zany. Midiny ohatr'izao de mbola miakatra verina. Vao mandeha miasa de fatsona. Tamin'izany za andorana potina diska. Diska re, dorana ny diska de dorana ny vola eo atao zay le finonompoana malagasy taloha. Tena saiko maty tamin'izany. Saiko maty tamin'izany. Mbola kely de efa nanana olana resaka fo. Za mbola kely teneniko anao mbola kely de matetika misy professeur zay spécialiste momba ny fo malaza be tao Madagasikara tao. De za mbola kely de manana misy fotoana izy onisika ny volana ohatrany makany de le hitanao le anina be dia be reny. Verifiena tsara ny fitepon'ny fo fa tsy milamina ny fitepon'ny fo. Mbola kely de efa nanana olana amin'ny fo. Fa misy olona nefa nanana olana ohatr'izany de efa maty izy zao. Misy olona tratran'izany aretiko tamin'ny mbola kely zany, zany zavatra nahazo zany efa maty. Ianao io tokony mampioniny teneniko anao efa saika maty. Mampioniny mbola kely. Sadidiko mampionina firy taona ianao teo Tanjombato voadonan'ny camion. Reny le camion be 16-21 be reny. Eo an-Tanjombato voadona mipitika ety mampionina. Le chauffeur tonga de nitomany tao anaty camion namono olona. Fisy tsy maty. Nefa misy olona voadona de maninona maty. Tsy voadona ary maty. 13 taona mampionina efa tsika tsy olona tsony. Za efa teneniko anao nanao accident be tena mahatsiravina be mihitsy aho. Tsy mipira. Teny Ankatso mpianatra teny Ankatso efa nanao tonneau any amin'ny tanimbary ny tôbiliko. Teny Anosy, teny Isoraka le teneniko anao hoe nienjera ve Isoraka. Ny tôbiliko nitotona tety Anosy. Ny olona niaraka tamiko efa hoe maty. Zara ny fijeren'ny olona. Ny olona nahita ny tômôbiliko teo tamin'izany
de efa niteny hoe nalaza tamin'izay hoe maty rado satria be dia be napatatra tômobily tamin'izay satria raha jerenao ny paozin'io tômobily io de tsy possible misy olona velona tao anatiny za velona hitanao eo amin'ny masoko io hitanao eo amin'ny masoko io mba takaitrako io nefa tômobile tena mivadibadika tena avy eny ambony eny ny totony misy fotoana zay nijery rally de manao programme zay sy ny namako hijery rally mahavariana tokoa zany fa nanofi an'izay ny namako zay amaly de nijery rally zay de rehefa nijery rally de zay taloha tia mijery rally be de mitambatra tômobile anankiray efateneko anareo tonika zany zavatra fa fandray amin'ny toriteny fotsiny de zay samy miseho anay mahay mitondra tômobile zay mpinamana rehetra tamin'izany de manaraka rally de indray andro nisy rally tao Antananarivo fa ny zavatra mahavariana ry havana raha pitso zay nanao fotoana amin'ilay rally androany narary mafy tena narary mafy to de le tsy tafatsaka to de marary be nalahelo be mihitsy de miteny ny olona fa nisy portable ta alors aiza lahy tsy afaka marary andao fa tsy maninona tsy afaka marary tena marary be de tsy afaka nalahelo ny fo tsy afaka nijery rally fa ny 12 atoandro tonga ny telefona nanao accident tômobile tokony hitambaranay maty sur le coup le namako zay maty tonga de maty teo teo sabotsina me an'izany accident zany teo amin'ny tabi maty eo tonga de fasafasa tamin'ny taxi be de maty nefa eritretinao io namako io raha zany teo de na za le mitondra na za le mipetraka eto amin'le place de la mort mantsy eto amin'le passager de raha zany nandeha de tsy maintsy za efa fantatrin'io fa eo amin'ny placeko efa miaraka de za zany no maty fa tsy maty ianao tokony atsapa foana ianao fa ianao tonga eto fitiavan'Andriamanitra tsika velona eto androany fitiavan'Andriamanitra i Mosesy maty daholo ny olona fa i Mosesy tsy maty eritretinao i Mosesy nafenina de nafeniny ray aman-dreniny izy za koa nefa mino fa tsy Mosesy rery ny nafenina samy mba te hiaro ny zanany ry havana samy nafenina daholo fa ny sasany afenina de mandalo miaramila misy zaza ato avoa le zaza to de nalaina kely de atsipany anay ahoana ry havana ny eritretanao an'izany hoe ny tranoko tamin'izany tsy ohatran'izao tranontsika zao tsy hoe building be de ianao ny amin'ny farany ambony de béton be de tsisy fa trano kely daholo eno daholo refa mandalo halatranao miaramila ahoana ny ahafahanao ahoana ny ahafahantsika raha raisinao an-tsaina hoe ahoana ny ahafahanao manafina zazakely tsy hitomany nefa tamin'izany ny miaramila de mitady sao de misy feo an-jazakely fa na de zany aza de fanafenan'Andriamanitra ny Mosesy eo ambany elany mety nisy fotoana nitomany fa nataony nareny na ny sofiny miaramila tsy nare na mety nataony tsy nitomany fotsiny tsotro zao na rehefa mitoana mandalo miaramila de mangina tsy mitomany Mosesy enjana be ry havana amin'ny fitiavan'Andriamanitra Mosesy saika tsy nisy fa nisy satria manino misy programan'Andriamanitra zany ry havana mahatonga anah mitenanao foana ianao tonga eto tsy kisendrasendra ianao ataovy fantatrao fa misy programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy velivelona fotsiny ohatr' zao tsika fa isaky ny olona velona ray de misy tantara tian'Andriamanitra soratana ary Mosesy de nanoratra tantara ngeza be ary i Mosesy de olona tena hoe nampiasain'Andriamanitra eritretanao fa na de Jesosy aza zao matsy ny zavatra tiako mba hisintomana ny saitsika be dia be ny olona miteny nareo mbola lalàn'ny Mosesy foana fa efa tonga zay fa andao antsika maki ten'Andriamanitra kely hoe na de tsy de misy idiry any amin'ny Luka toko faharoany takitsy jerentsika zay ten'Andriamanitra etoko anapotehana an'le fampianaran'ny pastera sasa mantsy manao hoe anareo ambany lalànan'ny Mosesy de mba teteny kely anareo rahalahy any amin'ny Luka toko faharoa andiny fa 2:20 ny namoranan'i Jesosy sy nitondrana azy tao amin'ny tempoly natao didipoitra zany Jesosy satria zany ny zanakao rehefa teraka ianao de forao ny zanakao ary rehefa tapitra ny havalona andiny fa 20 Luka toko faharoa andiny fa 20 rehefa tapitra ny havalona ka ho forana Jesosy
de nataony hoe jesosy tam'zany any amin'ny fahavaloandro vao mena anarana ny ankizy jesosy no anarany arak'ilay teny nataon'ny anjely fony izy mbola torotoronina tao akibo ary efa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny mosesy de tondra azy niakara teny jesosy izy mba atolotra ho an'ny tompo araka ny voasoratra sy ny am'lany hoe ny lavo loha teraka rehetra de atao masina ho an'i Jehovah io le batisy ataon'ny fiangonana le asiana rano kely eto de fa ny atsika tsy ny batisy fa batisy atsika ohatran'le natao tamin'ny fitisy larisa iny zafady le efa anaty rano fa io ny atao hoe fandroran'ny zaza io natao tamin'i Jesosy io fa anjara ty Kristy manasy atsika le hoe tamin'ny andron'i Jesosy de voalaza mpanoratra fa rehefa tapitra ny andro fidiova araka ny lalàny mosesy hitanao na Jesosy aza mbola nitandrina ny lalàny mosesy fa tsy hoe tonga Jesosy de hoe tsisy raha retsika zany sabaty zany tso fa lalàny mosesy tany amin'ny Pentateuka daholo mantsy zany no napetrak'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny Genesisy de tonga tany amin'ny fotoana nanomezan'Andriamanitra ny didy folo de sabata fotsiny zay resavitra zay fa ny amin'ny biby maloto sy ny sisa sy ny sisa lalàny mosesy ozy ny olona de ozy ny olona hoe zay tsy manaraka lalàny mosesy mety tsy kristianina angamba ianao fa ny atsika Jesosy teto ilay fototry ny fivavahantsika de nanaraka ny lalàny mosesy satria araka ny lalàny mosesy tokony tsy nataony zany zany tsy efa fahasoavana be tsisy an'izany lalàny mosesy zany ny tena marina izy tsy hoe lalàna ny mosesy fa lalàna nampitondrain'Andriamanitra any mosesy nampanoratin'Andriamanitra any mosesy de raha zay hoe lalàny mosesy ohatry hoe loi valsa zao de lalàna no lalin'ny ny ino dizy ty ny assemblée sy ny sénat zany fa mitondra ny anarany lay premier ministre tam'zany azonao le izy fa na Jesosy aza de nanaraka ny fomba araka ny lalàny mosesy zay zany aloha zany tsetsatsiaritra kely fotsiny iny zany hoe tsika zany aloha tsika ambany lalàny alleloia misy olona miteny ambany fahasoavana de netretiny eo ambany fahasoavana mamevahana be ny devolo izy efa ambany fahasoavana tsika fa ataovy am'izay zay mety fa tadidio fa tsika sady ambany lalàna ny miaina tsy afaka hiaina ambany fahasoavan'Andriamanitra zany olona tsy enao mitandrina ny lalàn'Andriamanitra zay aloha ny amin'iny mba hiverina am'le tantarany mosesy teo tsika de teo namitra an'Andriamanitra fo mosesy eritreretinao fa tseny mihitsy izy loha nafen'Andriamanitra tao ambanelana izy de tsy nitomany tsy re fa rehefa tonga amin'ny fotoana de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe efa tsy hita itsony tsy vitan'izy mivady tsony ny anafina ny mosesy satria ho hita ihany raha izao no mitohy mety ho hitan'ny olona inge anao manaraka kosin-jaza mety reny tsy maintsy renao foana tsy maintsy hitan'ny olona foana ifa hividy fanafodin-jaza sakafon-jaza ohatra zany Andriamanitra manana lalana foana ho amin'ny fiainantsika indray tsika feniny indray tsika hovainy toerana fa tsika rehefa ny fidiny de tsy mba ho ariana de jerenao tsara fa i mosesy rehefa avy eo am'izay de natao tao anatin'le lakana zozory kely le fiara kely asiana lakôly kely am'izay tsy hidiran'ny rano de nalefa ny mamany sy ny dadany lefany teo amin'ny ranony ely teo amin'ilay fandroniny zanaky Farao de rehefa tonga teo ataony Miriam matazan-davitra hoe manona nefa rany ny anadahako ny rahan'izy vady hoe jerijerevo tsara ahoana ny efa rany zao zavatra tranga hitan'ny zanaka avy amin'ny Farao ary tonga de fantany fa zaza Hebreo izy ty fantany tsy voafitaka izy hoe Egyptianina ty fa fantany zao mihitsy fa zaza Hebreo fa hitretinao Andriamanitra rehefa momba anao na ny olona ary asiany mamindra fo aminao fa amindra-pongy ery avana no nandraisan'ny zanaka avy amin'ny Farao ny Mosesy tokony tonga de ny vonoana io fitanao Andriamanitra rehefa momba anao ampahitany fity amin'ny olona ianao de tonga de nitafity sonanay angeza tsy misy hoe zanaka Hebreo tonga de vonoy tonga de izy zanaka avy amin'ny Farao ansay angeza ny zazako minasinay angeza tonga de niraisany de tretranao zafady mbola famindrapon'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra de zao ndray ndraisiny
fa mbola ny mamany ndray amina sony ny taiza de niverina ny nono tamin'ny mamany zany hoe Mosesy ny nono tamin'ny mamany nono hebreo ihany natokana ho an'ny hebreo fa ny velominy Egyptianina tao an-dapasoa zany ny fitiavan'Andriamanitra zany ny fitiavan'Andriamanitra ny lehilahy lehibe anankiray atao hoe Mosesy. Halleloia. Andriamanitra ho rehefa ombanao zay rehetra tsy ataony tamin'ny olona ataony aminao, inona ny mahakivy anao? Io fiainanao io tsy mahakivy fa io fiainanao io misy lalana tian'Andriamanitra tongavana eritreretinao tsara. Zao zavatra voalazany ten'Andriamanitra efa 20 taona Mosesy vao maty. Zava-dehibe aloha ty sady tsy pahana ny masony no tsy niena ny heriny. Zany ny olona tahin'Andriamanitra zany. Tsy hoe 20 taona velona fa 70 taona ihany natanjaka fa 70 taona mijaly zay karazam-panao dokotera rehefa mahafantatra anao daholo. Allô, ina indray marary anao e? Miesika indray le ato amin'ny andilako. Ina indray re zany? Asivo anina kefa nataoko fa tsy nety de ohatry mipipikako eto amin'ny lohako. Naova ny dokotera efa page ray ordonnance 70 taona ihany ianao matanjaka be fa 70 taona velona ihany efa le lalovan'ny olona elan'olona tsy afaka makany ary dada mahavinareo aty fa de tsisy olona ka tsisy miandry andro any fa i Mosesy 20 taona ny ainany zany tsy pahana ny masony tsy banga ny nifony tsy naldalovana tsisy an'izany 20 taona iainanao daholo. Halleluia. Zany nge fitahin'Andriamanitra. Tanao ny olona mpanompo sampy ela velona ihany, ny olona mpilalao de ela velona. Tena teneniko anao zany betsaka ny ela velona fa ela velona izy raha tsy fefary izy manao an'io. Za mahafantatra olona tena milalao fanafody be mamosavy zany olo zany. Ina zavatra mitranga am'izay izy ianao na marary mafy izy de karazana aretina de misy zany efa hitanao ohatra mipetraka ela be ambofandrina de efa masaka tonata de tsy ampanaovina akanjo intsony fa tafiana hoditra akondro. Fa hitanao ny hodiny mialatsiny tenanao zavatra matsiravina be voasiny akanjo de manaraka ny akanjo ny hoditra iny. Misy anankiray izy indray mpanompo sampy be na de efa jaly tena jaly vao maty efa maty mbola maiko may an'inona hitanao hoe labzy le labzy mifaty reny lasa ny voareny indray ny volony tsisy miandrika tsy mahita fitiavan'olo ka mampamosavy. Hitanao ny olona mpanao ratsy ela velona ihany raha ela velona fa mijaly fa Mosesy 20 taona. Hitanao 20 taona to de iainana ohatriny hoe ianao io zany ohatra rehefa tahin'Andriamanitra ianao hatramin'izay ohatra ny karamanao ohatra amin'ny karama 2000 € ianao ohatra ny azany de ny 1850 € misy zavatra 150 € sisany mba hitanao hoe ohatra ny azany fa ny olona tahin'Andriamanitra ndray mety mikarama 1000 € fa to de hiadana ny 1000 €. Halleluia. Mosesy 20 taona ny ainany daholo zany tsisy olana tsy marary rain tsy marary aty tsy narary inona tsisy diabeta tsisy ninninina zany fa 20 taona de 20 taona miainany tsara tonga ny fotoana mihoatra ny teny fikasana andao am'izay izy Andriamanitra niakatra eny an-danitra salama tsara. Halleluia. Amen. Fa izao ny 20 taona ny Mosesy io azavako anao kely mizara 70 taona anankitelo izy io. Zafady ny 20 taona ny Mosesy de mizara telo mazava be mihitsy. Ny 70 taona voalohany ny anarany fiainana tao amin'ny nampianaran'Andriamanitra azy fiainana tao amin'ny fiainana tao Egypta. Ny 70 taona voalohany tao anatin'ny fahatandroandry de nahalalany fomba Egyptianina rehetrarehetra ampy nahalalany sy nahitandry ny tena fiainana Egyptianina. Zay ny 70 taona voalohany tao izy liba tao izy niara-niaina tamin'ny mpanan-karena nanao fiainana mpanan-karena nanao fandaniana mihoapapana nanao fiainana tena fiesta ozy filazatsika azy. Ny 70 taona ny Mosesy
niainany tao amin'ny Farao. Ny 70 taona ny faharoa de niainany tany Midianina. Tany ndray izy izy ianao inona? Lasa mpanampin'olona. Fiainana tena mampalahelo ny fiainan'i Mosesy tamin'ny 70 taona faharoa io. Irakira-botry ry havana malala, miandry ondry, karama varimasaka, ny 70 taona faharoa. Ny 70 taona fahatelo, firenany tao Egypta, nitondrany tamin'ny tanan'Andriamanitra mahery ny zanak'Israely. Efa hita ny fiainana tao Egypta fa ny firenany nidirany. Efa hita ny fiainana tena mafiady tao amin'ny 70 taona faharoa, fa ny 70 taona fahatelo nanambarany andreo expérience rehetrarehetra zao. Halleloja. Ary ampina lalàny ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainana. Ny fiainanao io de tahaka izany. Ny dingan'ny fiainantsika mpirompon'Andriamanitra de mitovitovy amin'izany. Ny 70 taona voalohany de ireo tsika, taizany tsy nisy atsika taloha. Fiainana tao Egypta nge ny ainatsika. Ny tapam-piainanao voalohany. Ary azagaga ianao raha rehefa tonga ny fotoana ny mpono an'Andriamanitra iovanao fo, de ianao mieritreritra fa nilatsaka ny fiainanao. Ohatrany lasa ny midianina ny fiainanao. Zao ve sisa ny fiainako? Tsy zao sisa ny fiainanao, fa Andriamanitra tianao. Tian'Andriamanitra nge Mosesy avany, fa 70 taona faharoa, taiza? Piasan'olona, mpanampin'olona tany amin'ny tany Midianina. Faza matahotra ianao, tsy tapitra teo amin'ny 20 taona ny fiainan'i Mosesy. Fa ny fiainan'i Mosesy mbola nisy ny 70 taona farany. Ary 70 taona farany io de ny fotoana izay nampiasan'Andriamanitra azy mahery vaika. Ry havana, tsika tsy velona 20 taona. Fa raha ny vanim-potoana de zao vanim-potoana antsika zao, tokony vanim-potoana ny 70 taona fahatelo Mosesy iainantsika amin'izao akaiky fiavian'i Jesosy zao. Aiza ny toerana misy anao? Raha mbola any Egypta ianao, afangano. Ary aza-kivy, aza matahotra, hoe za ve didina any Midianina, fa Andriamanitra mampianatra anao. Hoy Paoly, zafady, haiko ny manana, haiko ny manambe, haiko ny malahelo. Haiko ny faly, haiko ny ory. Paoly tsisy olana tamin'ny Paoly ny fizazena tena ny asa fitoriana, satria ny Paoly fantatrao fa Paoly zanak'olona ambony. I Paoly zany raha tsika ty andafy de double nationalité izy, sady frantsay izy mety luxembourgeois ohatra. Fa i Paoly de sady teratany hébreu ny teratany romanina izy. De i Paoly manana fiainana mpanan-karena, fa nidina tam'izany izy teo amin'ilay 70 taona voalohany amin'ny Mosesy. Fiainana milamina be, tsisy ahina, tsy mieritreritra zay ho avy. Zanaka mpanan-karena. Fa ny 70 taona faharoa, 20 taona faharoa amin'ny fiainan'ny Paoly, nanao asa tanana nge ry havany Paoly nanaovany asan'Andriamanitra, asa tanana olona mpanan-karena fa manao ososo-doka eny na manao tsy fantatrao avy asa ara-malagasy, raha malagasy izy reny ny amidy de malafo andreny vao manomboka mandeha masan'Andriamanitra, anofana sambo. Misy fotoana ary Paoly tsy nanam-bola, tokony gadra, de ny anabavy ny havany no nitondra vola, onitra, mafany, izy eo tsy nanana tsony. Soa fa taranaka mpanan-karena. Zary tiako tenenanao de zao. Atao zay atongavana amin'ny vanim-potoanan'i Mosesy 70 taona fahatelo. Andao tsika hitondra ny zanak'Israely hivoaka amin'ny tanan'Andriamanitra mahery. Halleloja. 70 taona fahatelo io efa lehilahy lehibe am'izay Mosesy, sady tsy sarotahotra tsony. Efa manam-pinoana am'izay efa ampy fakatoavana an'Andriamanitra. Halleloja. Ary de fantatsika ny toean'ny tantara fa tena tafavoaka ny voaka ny zanak'Israely.
ary hitany zanak'Israely maso ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tao anatin'ny 40 taona fahatelo daholo no niseho zany vatolampon-kapohana dia mivoaka rano, zany ranomasina mena tonga dia atsangana ny tanana dia lasa tany maina, zany hoe tanana mitsangana dia maresina zanak'Israely tao anatin'ny 40 taona fahatelo. Zany hoe io fotoana nanao fahatelo io tena ao anatin'ny herinao tanteraka ianao amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary amin'ny fahalalanan'Andriamanitra. Za zany no tena manasa anareo androany, aiza va izy ianao zao misy fotoana ianao entinam-bavaka dia entinam-bavaka ianao, fahazavariana entinam-bavaka. Any tena marina misy olona tsy hoe misy olona entinam-bavaka tsy possible zany olona entinam-bavaka mandritsy ny herintaona, fa entinam-bavaka aloha ny angianao dia manomboka mahery ianao dia manomboka faherezana ianao. Eto ngeravana fandarantsika zao ngeravana raha ny tena marina fampaherezana anao isan'andro isan'andro, ianao nge tokony hafa olona be finoana, ianao nge manomboka efa olona tokony tsy ianao zany intsony mangovotra amin'ny ady, fa famolavolananao ho tonga eo amin'ilay vanim-potoana fahatelo dia ny 40 taona fahatelon'ny Mosesy. Efa famoahanao, efa fifandraisanao amin'Andriamanitra, efa tena tonga ianao dia miakatra tendrombohitra ianao rery dia midina very ianao miteny amin'ny olona zao ny fandehany. Alleloia. Ataontsika hivoaka, ataontsika ho ary, efa sahanao amin'izay miatrika ny Farao, sahanao miatrika ny Farao. Amen. Jesosy efa akaiky, afaka mba mangataka ianao androany hoe za Jesosy mba ataovy tonga eo amin'ilay fahatelo ohatran'ny Mosesy koa, eo amin'ilay vanim-potoana fahatelo, eo ny fotoana tena mamy. Ary Mosesy dia fantatsika tsara fa afaka mijanona izy. Mosesy nge afaka mijanona eo amin'ny vanim-potoana voalohany teo ilay 40 taona voalohany, afaka io eny tohizany teo manana soa Mosesy. Ake tena ko anao fa Mosesy ilay nahafatan'ilay Hébreu anankiray nge, Mosesy nge tiany zanaky Farao ary tiany Farao za tena teteny aminao ilay namono Egyptiana azafady, fa raha zay fatina Egyptiana ray na mety possible bedy izy ohatrany zanaka ty bedy rehetrarehetra ihany. Miazo ny zanako kely bedinay kely izy misy telefônina ako izay tena nazerany, efa neny moa zany dia efa matetika mihitsy telefônina menjera azerany ankizy dia vaky dia bedy izy ny tsobedy rehefa manao zavatra. Fa za tena teneko anao tsy voatery nitsoaka tany amin'ny tany Midiana nge Mosesy, afaka ny baboka izy dia fatany nge dia voavelany eny dia fahinonao tsara amranako azy. Nanana safidy ngeza be i Mosesy, ary za androany mitodika aminareo rehetrarehetra tsy mety mana-tsafidy ireo fa mihenahena tamana hoe entinam-bavaka ireo tsara nge entinam-bavaka fa ny olana aminao manjary za tsy miteny aza mangata-bavaka, za koa tsy miteny hoe ny olona efa mivavaka efa ela teto tsy tokony hangata-bavaka, tsy zay no tiako tenenina. Mangata mihitsy vavaka ianao rehefa misy olana sase entinam-bavaka, fa zahatra tiako tatongavana hoe ianao mila tokony mandroso. Raha ohatra ianao mbola eo amin'ilay sehatra le hoe za eto am-bavaka dia ianao efa tsy mivavaka dia vita indray vita mivavaka dia tsy hitatsony indray aloha ianao ianao nge tsy mitovy amin'ireo ankizy rehetrarehetra ireo nge na mangata-bavaka ireo na tsy mangata-bavaka efa eo foana, ary na tsy entinam-bavaka ireo na entinam-bavaka efa ten'Andriamanitra foana ireo ankizy efa eo foana. Za tena teneko anao zany ianao hoe atsaharo zany ianao le manao tsidibahatra kely dia eo kely dia tsy eo kely dia eo kely dia tsy eo kely dia atsaharo le misy zavatra ndiniako ty fa hiverina amin'ilay resaka Mosesy sika rehefa avao mahita ny sasany amintsika eto eo kely dia tsy hita dia malahelo atao amin'ny groupe ndray misy an'izany dia tsy eo kely nisy zavatra diniako atao amin'ny jaridainanay manala ahatra eo adraty zany dia zavatra mba nydiniako revana dia zao le ahatra mitovy fa misy mora esorina kely dia misy mafy esorina, tsy le ahatra amin'ny mafy fa io miankina amin'ilay tany. Raha vo izy ny eo amin'ilay tany malemilemy iny miala indrindra avy ndirana dia sotomina moramora, fa raha vo izy le hitanao ohatra hoe amin'ny zavatra misy ciment reny na ohatrany dia ny amin'ny sisiny kely reny misy zavatra maniry sotomy ange iny ohatra hoe mitolona eo amin'ny
eo amin'ny marisanynao hiditra am'varavarana na eo amin'ny tohatra ohatr'zany de misy zavatra ahatra maniry a mitovy amin'ny esorinao fotsiny ery amin'ny zaridaina iny asorina moramora de mitovy ngery zareo e fa ty sarotra esorina be ay tsy le izy ny mafy fa le tany andriny no mafy be mitazona azy mahatonga azy sarotra esorina zao le havana eto amin'ny fandaharantsika eto a nareo zay miaraka aminareo de mahafantatra mafimafy ihany ny fifampitondrantsika eto eo am'le fahasarotany mivady am'resaka hoe reny fahamasinina sy ny sisa mety mafimafy taminareo tamy voalohany zao le izy efa lasa fiainantsika de tsy manino anareo tsony fa za te teny aminao fa fotoany zao a aza miditra amy zavatra ohatr'zany tsony tezitra kely amy zavatra fahamafiso ny fototrao mba ho sarotra fa fotoana fanasorana devoly atsika nge zao fanozogozena fanamboleny devoly de mahiresa fa tsytsiratry fa ny tena zavatra tiako atongavana de zao azo mosesy natao a nijanona teo amin'ny 7 taona voalohany fa nitoizana 20 am'za teo amin'ny faharoa teo foana mihinana de misotro de mitaingitsovaly de milalao hoy izy ny hebreo amaranako azy toko 1 adininy fa 7 voalaza tao amin'ny hebreo ny hebreo mantsy a de mifilazantantara mampisionerin'ny finoana sy ny valiny zay rehetra endrika finoana ngizabe to tamy bebo zany de voatanisa tao daholo fa ny amin'ny andiny fa 7 sy 8 manana anjara ny mosesy anisan'ny ngeza sy betsaka indrindra ny filazana momba finoana andiny fa 7 finoana nana fianandray aman-drenina mosesy azy 3 volana raha voateraka izy satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy atahorana ny didin'ny mpanjaka 3 volana izy na fiainana finoana zay fa ty ny tena izy andiny 7 finoana ny nandava mosesy tsy atao hoe zanaka vavy ny farao rehefa lehibe izy ny fidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'andriamanitra toy izay anina fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao fanaratsiana kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoany Egypta satria nijery ny famalitsoa izy finoana ny nandaovany any Egypta ka tsy natahoran'ny fahatezerany mpanjaka fa maharitra toy izay toy ny mahita izay tsy hita izy nanana soangezabe mosesy hijanony eto Egypta ave a sa hijeriny tena hoaviko atsaro ny fijanonanao eo am'izao tontolo zao andao iova fotoantsika ekeko fa raha miala am'izao tontolo zao nge anao mety misy zavatra nge tsy de afinaritra anao atrehanao e na de ataoko fotsiny aza fa na de ao tokantranonao mety ny vadinao anenjika anao mety ny fianakavianao anenjika anao mety any amy toeram-piasanao mety misy olana mety eny amy fiarahamonina ho voakitikitika anao satria tsy hanao ny fanao an'izao tontolo zao tsony ianao iny anao le mandalo eo midianina fa za te teny aminao fa raha miezaka mijanona Egypta ianao a anafitra ny Egypta ny ranomasina miala faingana ianao andaotsika ny am'le 7 taona fahatelo mosesy a andaotsika hirehatra ara-panahy andaotsika tena hoe andery avana malala andao hanafaka ny Israely a andao hipitany ranomasina mena andao eny amy tany Kanana tianao Jesosy tokony ho velona ianao a ary ny antony havelomanao a de tokony ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe a mahery a ao am' Jesosy daholo a isika tsirairay avy maty mosesy ary efa maty mosesy a de nametra tanana izy namela lova tsara tarebe mihitsiny izy a tsy ny lalàna ihany fa namera ihany koa izy a mpandimby azy nametrahany tanana i Josoa de nanana niositra tao aminy a de nahery a halleloia de nitoy ny asa de nitoy ny dingana de nisy nitarika any ny zanak'Israely tsy hoe ampiasain'Andriamanitra ihany ianao de ampy anao zany fa mampianara ny hafa ametrao tanana ny hafa mifalia anao raha ianao io a mbola velona ianao de efa manomboka misy mandimby miteraha zaza ra-panahy miteraha zanaka ra-panahy oka ianao ho fahavokarana ho tombom-barotr'Andriamanitra zay mivady de miezaka zao nge ravana
azonay mivady tazoma reringery amina zay mba kely anananay fa nareo mahafantatra ny fisian'izao fandaharan'izao efa mataonany fa mamolavola mpitoroteny ke tsika te tsy hitanao mba mamolavola mpitoroteny ve tsika sa anao mahita fandarana firy ohatr' zany hoe mba ampianarina mitoroteny dia asaina mitoroteny tonga hatrany anaty youtube ianareo ataontsika izany ataony amin'ny vady zany satria mila toriana ny filazantsara dia ianao koa manaova ohatr'izany ary vitanao fa nahasoanao dia zarao amin'ny hafa mety izanao fantsona fantsom-pitahiana ho fitahiana ho an'ny hafa hotahian'Andriamanitra itsika rehetrarehetra 20 taona zara telo tonga avy amin'le tapany fahatelo eo ny tena mahafinaritra indrindra eo ny tena mahafinaritra indrindra ary na 20 taona na 50 taona na 90 taona ny zavatra nahafinaritra tamin'ny Mosesy dia izao tsy niala teo amin'Andriamanitra mihitsy izy tsy niala nanaraka an'Andriamanitra tamin'izay rehetra naleha ianao ihany koa ny antom-pahombiazanao manarahan'Andriamanitra ataovy ny sitrapondry fa ho lehilahy lehibe sy ho vehivavy lehibe na dia tsy tafanoratra pentatioka ary ianao taty fa ianao nge anatin'ny vavaka sy ny fitondrantenanao manoratra salamo be lehibe ho an'Andriamanitra isan'andro isan'andro ina ire salamo soratanao manomboka androany manorata fa miandranao Andriamanitra manarahan'Andriamanitra teneno anatin'ny tity hoe za koa Jesosy anaraka anao foana na aiza misy anao haleloia amen naoriana tititsika dia tondra hiditra ny fitondrana bavaka miaraka amin'ny mampionina mahereza daholo tsika tsirairay avy sika rehetra iarahira Another
anaraka anao minao fa ianao koa anaraka an' Jesosy naiza naiza misy azy dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tahiny tompo mampionona. Haintompo daholo ndretsika rehetra faly indray miaraka aminareo androany ato anatin'ny fitondranam-bavaka efa elaela ihany no tsy nisy ny fotoana dia mino aho fa aherindrentsika androany dia tsy nisy aza tamin'ny heriny ny fotoana izay tsy napetiteto anay dia inonay fa nivavaka foana nareo tany atokantrano tany ary inontsika androany fa eto indray Andriamanitra ihany mivavaka izay asandrasitsika dia samy minontsika rehetrarehetra fa andrevalim-bavaka izay rehetra mangata-bavaka. Alleluia. Alleluia. Dia hanomboka avy hatrany atsika satria fotoana moa dia mandeha ihany dia teo dia hanomboka avy hatrany atsika amin'izao fotoana izao andao ary hivavaka mampionona amin'izao fotoana izao tahiny tompo ary isika rehetrarehetra. Eny ary hivavaka avy hatrany ary tsika dia hitonam-bavaka tsika ny toriteny teo aloha tsika rehetra samy an'olo-tena nataontsika hatonom-bavaka ilay hira teo hoe Jesosy anaraka anao naiza naiza misy anao, anaraka anao na ho sarotra na ho mora ary araka ny toriteny teo mihitsy hoe fotoana izao ry havana malala efa indraindray efa tsy fanoloran-tena tsotra intsony no ilaina amin'izao andro farany izao. Ohatrany tsy efa le miteny fotsiny hoe Jesosy hoe tia ny tenako atolotro anao fa amin'izao ry havana efa voadiny ilaina, voadiny ilaina ahafahantsika mijoro. Raha sahy ianao androany dia hanao voady amin'Andriamanitra tsika, aza matahotra ianao fa tsika raha hanao voady androany dia Andriamanitra no hanampy antsika, Andriamanitra tena hanampy antsika ahatanteraka ny voaditsika. Ny voaditsika androany dia tsotra, Jesosy izay anaraka anao na ho mafy na ho sarotra azy. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoana androany, misaotra tompony amin'ireto rahavavy sy ranadahy izay nivanginao tany amin'ny toerana misy azy tsiray avy dia tonga eto androany hitady anao voalohany indrindra, mangetaentanao Andriamanitra, nandreny feo anao ny antso azy ireo dia nanohina an'izany feo izany Jesosy malala. Fantatro fa nanomboka tamin'ny fotoana niklikeny zareo an'izao fandaharana izao Jehovah'Andriamanitra, nanapahan'izy ireo hevitra fa hanaraka fandaharana hitady anao, hikatsaka anao dia efa nanamarina sady an'izy ireo ianao, efa nanomana fandresena sady ho azy ianao. Ny valim-bavaka izany Jesosy efa nomanao azy. Misaotra anao izay fa araka ny toriteny teo dia ndreto izay velonay, ndreto izay Andriamanitra mahatsiaro nandritry ny fiainanay tokoa, raha ny zavatra rehetra niatra taminay, raha mijery ny manodidina anay izay, raha mijery ny olona rehetra nanodidina anay sy niaraka taminay izay Jesosy Kristy Tompo dia tena mahatsapy izay Andriamanitra fa tanana mahery sandry aninjitra no nombanay. Ny fitiavanao no niaro anay tamin'ny zavatra rehetra, velonay izay androany Jehovah'Andriamanitra satria tianao izay, naharovanao tamin'ny loza, tsy navelanao ho faty tany anatin'ny fahotahana sy ny faharatsiana ary tsy nahamelanao raha tsy tonga eto androany. Araka ny toriteninay omaly fa hiaro tory eto mba vadinao indray izay amin'ity androany ity, fifaliana ho anay izany, tsy forseny izay manao an'izany fa tianay izany Jesosy. Ary androany izay raha tonga eto Andriamanitra dia ndreto izay manao voady eto anatrianao, sahanay no manao voady Jehovah'Andriamanitra. Nahoana izay ny tsy ho sahanao voady amin'ny Andriamanitra tianay mihoatra noho ny zavatra rehetra, kanefa izay samy manao voady amin'ny olombelona azy. Eny ny vadinay anaovanay voady, ny olona manodidina anay mety anaovanay voady, ny namanay na ny fianakavianay na izay olona rehetrarehetra mety mangataka anay an'izany mety anaovanay an'izany ange Jesosy. Kanefa ny olombelona afaka mivady, olombelona afaka maty, olombelona tsy havita ninina aminay akory. Nahoana izay androany ny atahotra anao voady aminao,
ndreto zay androany jesosy nizaniza miteny eto amin'ity androany ity hoe tompo anaraka anao a na mafy namora dia fantatry fanotananao mahery no hiazo nanay tsiray avy ny fitiavanao ny hitahiranay tsiray avy ny famindram-ponao ny tsy alany ritra nay tsiray avy reto Jehovandriamanitra ary alika eo ambany elatra ao foana zay isan'andro isan'andro fantatra hoe Jesosy no miandry anay ekena fa mety hanompo anao zay ary anaraka anao anatin'ny sarotra tokoa fa tsy ho sarotra mandrakizay zany fantatra ny miandry anay Jesosy ary zany ny tokianay sy falianay ao aminao foana dia misaotra anao ny amin'izao fotoana izao mbola ahafahanay indray ifampitondram-bavaka Jesosy io ao anatin'ny fitondranam-bavaka dia tena hiasa ianao hiasa ny osotry ny intercession amin'izao fotoana izao ny osotry ny fahita-pity amin'izao fotoana izao dia hiasa ao anatin'ny fitondranam-bavaka rehetra izay hoentina eto ka ninona ho tonononina eto Jehovandriamanitra dia horenao ao an-danitra ao zany ary ampidina ianao ampidina valim-bavaka ho an'ny tsiray avy misaotra Jehovandriamanitra halleluia amen Alléluia. Hiditra amin'ny fitondranam-bavaka ary tsika amin'izao fotoana izao fa angamba aloha melohan'izany mampinandao a fitsoina vavolombelona aloha mba atao hitan'ny olona koa ampahirizana ny hafa fa mamaly vavaka Andriamanitra tsy hoe mangataka fotsiny tsika dia hoe nanahoana ary ny toy andreny fa tena misy toyany tokoa izany zavatra any misy rahalahy zao a nangataka vavaka teto dia zao ny fitsoina vavolombelona sa ianao ny amakiasa za hoe zao ilay fijorona vavolombelona any a fiadanan'ny tompo amintsika rehetra fijorona vavolombelona misaotra ny tompo lehibe tamin'ny fitiavany sy ny fahasoavana avy taminy ary misaotra ny pastora mivady amin'ny fitaritana izay ahafahana manaraka ny fotoam-bavaka hitombositra trany anie ianareo ny zanako izay nisy fanahy ratsy dia sitrana izy moa ny vadiko izay tsy salama koa dia efa sitrana halleluia ny zanako lahy izay nanala fanadinana dia afaka soma tsara dia raina ny tompo fa tena mamaly vavaka tokoa fa mbola mangataka vavaka ho an'ny ankonana kely sao mba hitombo fahendrena ireo zanaka ireo misaotra tompo misaotra tompo amen faharoa misy anabaviko teto raha tadidinareo ranabavy Becurolande izy moa ny teny hoe tonono ny anarany fa tsy maninona mihitsy nangata vavaka teto izy hoe mba hoentina mba ho tonga somatsara aty Frantsa mba tsy sakatsakana eo amin'ny resaka test sy ny resaka quarantaine sy ny sisa avy any Mayotte izy a no nakaty Frantsa dia tena hoe tamin'izany tsika teny hoe tena mila finoana be zany satria raha amin'izao zavatra mitrango zao miakatra roplanina ianao dia efa tsy maintsy tonga ianao dia efa tena efa tsy maintsy tonga ianao dia voasaba sy ny sisa fa zao hovakiko aminareo ny message fijona vavolombelona izay nataony ny anabavitsika Becurolande izay efa aty Frantsa moa izy amin'izao tsika miteny zao atao arinany reny fitondranam-bavaka ireny satria verikany fa mafy dia mafy zany hoe nieritreritra tamin'ireny ho tonga somatsara aty tsisy test tsisy quarantaine tsisy vaccine dia izy tsy tianao vaccine zao hoe fijona vavolombelona ary vakiko indray tahito pasteur tena misaotra an' Jesosy pasteur fa nivaly mivavaka ary tena tafomba mahagaga ankitiny fa tena nahazo fevera baka tamin'ny tompo zay tsy nisy sakatsakana ary tena najainy polisy reo mihitsy lafa ny avy tamin'ny aéroport en enregistrement le mbo nangonina noty andreo le mbo anatin'ity andreo koa sao misy raha azo anampinanay io mbola nanontaniako zany hoe sao dia misy zavatra azo anampinareo tena latsaky ny émotion be tsy zakako ny hafaliako fa dia tena tafivavaka zany saotra an' Jesosy mason'olo amin'ny salle d'attente teo alohan'ny embarquement dia mivavaka koa za rehefa tafapetraka nahazo place tamin'ny avion zay dia bakeo koa lafa ilahatra izay sava passeport alohan'ny hiditra iny sady numéro-ny seza dia mbola nahazo place raiky koa ny zanakanay nefa zay tsy nanefa place enfant fa bebe satria mbo tsy ampy deux izy place izy dia place telo milary zany ny anay telo mianaka aby nefa efa nisy olo raiky mipetraka teo fa nisy olona mihitsy hoe ho anay aby ny telona telo zany halleluia dia tena hita mihitsy ny fiasan'ny tompo sady zay tena voakarakara tsara tao dia raiky Jehova fa lehibe ny famindram-pony tamiko tsy mba namela izy
dia makasitraka andravavy mampina koa ny tonam-bavaka dia tahiny tompo hatrany ianareo mianakavy kely dia mahazotoa amin'ny asa fanompo fa tsy kely koa ny fikiresana raina hoy ny soratra masina dia makasitraka anao koa rena vavy Beky Rolande dia tahiny tompo koa any ianao dia misaotra ny fijona volombelona satria zava-dehibe ny fijona vavolombelona mbola fijona vavolombelona ihany koa ny ataontsika dia misaotra an'Andriamanitra fa rehefa nangataka vavaka ity anabavitsika ity mba ho afaka nanala BEPC ny zanany dia afaka soma tsara BEPC ny zanany dia derain'Andriamanitra dia arabaina ianao dia fijona vavolombelona ihany koa nisy fotoana ray volana zay nangataka vavaka teto ty ranabavy ity fa misy ranotrany ikarakara visa andeha aty France mbola sarotra koa tamin'izany ahoana ny ahafahana azo visa amin'izao andro efa tahaka izao dia voninahitra n'Andriamanitra fa nahazo visa izy dia andeha aty France izy tsy ho ela dia zany ny fiasan'Andriamanitra tao hoe visa azo ny fahasoavana tonga misy fijona vavolombelona hafa koa ty misy anabavy teto nidirany voalohany tamintsika teto dia nangatambavaka fa narahara mafy be mihitsy ny vadiny ratadintsika tamin'izany ary tsy afenina fa dia takan'ireny olona efa naindrasan'ireny ny vadiny voalohany indrindra aloha io vadiny io dia izy moa tsy manadio mandefa mesazy amintsika alohan'ny fangataham-bavaka alohan'ny fijonanam-bavaka moa fijona vavolombelona dia voalohany indrindra aloha io vadiny io dia sitrana tanteraka efa sitrana tanteraka mivoatra foana mantsy ny fahasalamany dia indray aloha fandarina efa metsara efa mitsangana efa mihinan-kanina dia androany efa tena sitrana tanteraka nisy zanany anankiray koa ny tsika mivavaka fa tena hoe tao anatina famoizam-po resaka ara-pitiavana sy ny sisa dia voninahitra n'Andriamanitra efa nentina mivavaka fa efa mahazo namana izy amin'izao fotoana zao dia efa miverina falifaly alleloia dia efa manomboka miverina miloana ny fiainana dia ao ihany koa entina mivavaka ihany koa nefa anatin'izany misy fiainam-pianakaviana mitady isy olana any amin'ny lafin'ny zanany ihany dia mba itsika mivavaka koa nefa mampionina ary mihitsy ngamany amin'ny boantsika satria koa ny fitondranam-bavaka tonga voalohany mba itsika mivavaka satria mba tsy hisy korotana somary nisy ady kely zany teo amin'ny fianakaviana dia mba mangatabavaka izy mba ilaminy zany ady zany mba hiverina hifankatia ny fianakaviana misaotra antsika rehetra ny joro vavolombelona dia tahiny tompo isika rehetrarehetra za mahatoky sy mi mampionina fa reo olona mahasamby joro vavolombelona reo mbola ampian'Andriamanitra amin'ny ohatra indray ny fahasoavana izay eo amin'izy ireo satria Andriamanitra dia tia omena voninahitra ndao mampionina hivavaka antsika ho an'izany olana ao aminatin'ny fianakaviana mba tsy hitatra ka tonga ady eo amin'ny fianakaviana hivavaka antsika amin'izao fotoana izao misaotra anao zay Jehovah'Andriamanitra fa lehibe tokoa ianao ary asehonao ny fahalehibiazanao asehonao any amin'ny tokantrano tsiray avy any misaotra izay ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay tonga androany Jesosy tena mankasitraka irapo iratsaina Jehovah'Andriamanitra raha ny vavaka ataona eto ange Jesosy kely dia kely fa ianao ny lehibe dia lehibe ary ny tananao dia ngeza mamaly fitianay tsiray avy dia isaoranay ianao androany voninahitra ny eo anao rery ihany ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra dia ho mandrakizay androany Jesosy dia mitonam-bavaka ny zaoravavy izao manana fanahiny izy tompony amin'ny ankohonana izay misy olana ankehitriny ary dia matahotra izy mba hitaran'izany olana izany mety hahatonga fifandrafiana sy ady Jesosy tsy avy aminao ny ady tsy avy aminao ny fifandrafiana tsy avy aminao Andriamanitra ny fifampiandaniana Jesosy io avy amin'ny devoly zany ary androany Jesosy nina karazana mety fanaratsy mampisaritaka ao anatin'izany fianakaviana izany dia roanay mihitsy hiala ao anatin'izany ankohonana izany satria manomboka manelingelina ny devoly amin'ny fandrosoany reto reto ara-panahy androany dia esorinay mihitsy ny toerana rehetrarehetra izay mety mbola nafahan'ny devoly mipetraka tao anatin'izany fianakaviana izany ny fanahy fifandrafiana sy ny fifanenjena sy ny fifampiandaniana sy ny fifankalana rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia roanay hiala ao anatin'izany fianakaviana izany amin'ny anaran'i Jesosy tsy afaka mitondra ady sy korotana ao anatin'izany fianakaviana izany amin'ny anaranao Jesosy fa hiravona tahaka ny tsy misy ninina izany olana izany anadino an'izany avokoa ny olona rehetra ary dia hiverina ho vaovao indray ny fifankatiavana dia misaotra Jesosy misaotra fa raha namaly vavaka ianao tamin'ny olona izay narary dia sitrana soma tsara namaly vavaka ianao taminazy izay ny lehilahy izay nentina mivavaka teto dia fantatro fa hamaly vavaka ihany koa ianao amin'izany ankohonana izany voninahitra ao anao rery ihany alleluia amen
Alleloia. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa somary ahitsiko kely mantsy le teo fa somary nisy zovako kely azafady indrindra. Eny hoe iana-paviama moa zany le nangatabavaka iny e. Tenentsika eto na satria efa nonoatra eo izy a. Dia ny ranotrany zany a le nahazo visa efa tonga aty mihitsy androany fa tsy hoe nahazo visa mihitsy efa tonga aty France amin'ity androany. Dia misaotra ranavavy a nijoro vavolombelona tahiny tompo a isika tsirairay avy. Fangataham-bavaka manaraka mangatabavaka tahiny tompo pasitera mivady a mangataka vavaka mba hifanena amin'ny Jesosy Kristy ny anadahako any Madagasikara fa tafalahatsika amin'ny fijangajangana sy fisotroana ary tena mampalahelo be mankasitraka indrindra tahiny tompo sika rehetra. Etsika mbavaka ary zany olo zany androany. Jesosy a mitondra mbavaka n'izany anadaha zany zay Jesosy a amin'izao fotoana izao tena mbola miaina tanteraka any amin'izao tontolo izao mihitsy Andriamanitra. Mbola mahita tsirony any ary dia tena mitady hamotika azy mihitsy zany Jesosy malalo. Androany zay Andriamanitra mitondra mbavaka n'izany olo zany. Tsy hainay Andriamanitra ny mandresy lahatra ary na dia izao fandaran'izao aza mety tsy hitany akory Jesosy. Fa ny fanainao masina kosa nefa dia afaka miasa ao anatin'izany olo zany. Jesosy tena angatahako mihitsy fanainao masina hibitsika any anatiny any amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra. Raha efa matory izy Jesosy amin'ity alina ity dia ampahafantaro azy fa ho very izy raha sanatrika mbola mitohy izao ditran'izao Jesosy malala. Ampahafantaro azy Jesosy fa tia azy ianao. Ampahafantaro azy Jesosy malala fa misy fiainana mahafinaritra miandry azy. Amin'ny fotoana izy miala amin'io zavatra ratsy sy fiainana izao tontolo izao izay ataon'io Jesosy malala. Tena angatahana mihitsy amin'ity androany ity ny karazana fatotra sy geja rehetrarehetra mahazo an'izany anadaha zany Jesosy, ny fisotroana, ny fifohana, ny fianahana izao tontolo izao mihitsy mamatotra azy amin'ny anaran'i Jesosy dia roahana izy zany hiala. Tsy anankely tsy anapahefana amin'ny anaranao Jesosy a. Fa hisy olona indray anatin'ny ditrany hovanginao satria nentina mbavaka, hovanginao Jesosy satria notononona teto ny anarany. Dia misy matoky ahako fanomboka mangy azy mangingina ny fanahinao. Dia apodin'ny saina ianao tahaka ilay zanaka dalaka dia hitodika hiferina aminao izy. Misaotra Jesosy io. Amen. Manam-bavy anankiray mangatabavaka fa misy zavatra marary anatin'ny vavany a dia fanina foana ihany koa izy. Itsika mbavaka izy amin'izao fotoana izao. Androany Jesosy izay mitondra mbavaka ny tira-bavinay izay marary foana Jesosy anatin'ny vavany any Jesosy marary dia fanina izy Jehovandriamanitra entiny ambavaka foana tompo malala. Ianao mihitsy anie Jesosy tena hijery azy manokana amin'ity androany ity. Alala ny aretina sy ny rofa ianao Jesosy ny fanaitainana. Izany aretina fanina zany Jesosy eo. Mandreraka zany Andriamanitra tena mamizana. Fa androany zay dia mitondra mbavaka azy ary atolotra eo anao mihitsy izy amin'ity androany ity. Ataonay manakaiky anao mihitsy izy Jesosy dia ho kasihanao ary dia ho sitranonao ny aretina Jehovandriamanitra. Ialao anatin'izany fanaitainana ny vavany zany. Ialao anatin'izany aretina rehetrarehetra zany, izany fanina rehetrarehetra zany amin'ny anaranao Jesosy. Iala aminy zany Jesosy malala. Ho voninahitra ny anaranao reriany anie zany. Dia misaotra tompo. Amen. Manam-bavy anankiray mangataka mba ho tanteraka somatsara ny batisany. Alleluia. Tsika mbavaka zany. Jesosy mitondra mbavaka ny tira-vavy ity izay efa manana etaeta hiroso amin'ny batisa Jehovandriamanitra. Etaetany zany fa efa sitraponao raha teo. Dia tafarainy ity sy manina Jesosy dia fantatra fa ianao nanokatra lalanao azy. Ny sakatsakana tsy maintsy misy fa ianao nanome hery azy Jesosy andinganany an'ireo karazana sakana eo anoloany. Ny devoly dia tsy maintsy manangoly. Ny devoly dia tsy maintsy mitondra zavatra maro samihafa. Tsy ahatanteraka an'izany. Fa ny Andriamanitra koa anatin'izany dia miasa mahery vaika. Alleluia. Maneho fahagagana, manokatra ny lalana. Jesosy io, ianao nanatanteraka an'izany batisa izany. Ny anaranao Jesosy na ny daty na ny ora dia ianao nanendry an'izany Jesosy malala. Ary dia anisan'ny olombonjeny izany ravavinay izany satria efa manana etaeta izy dia ny fanatanterahana sisa tianao. Dia misaotra sahady Jesosy malala fa mino zay fa ato ato dia hisy olona indray hirotsaka amin'ny rano batisa dia hifaly izay amin'izany, hifaly ihany koa ianao dia voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluia. Amen. Alleloia. Ranavavy anankiray mangataka mba ho vita somatsara ny mariazin'ny ravaviny amin'ny 12 volana août ho avy izao. Ia, itsika mbavaka izany ravavy izany. Entiny ambavaka Jesosy izany fitsofandrano fanambadiany izany amin'ny 12 ho avy izao Andriamanitra.
mba ho tanteraka soamatsara satria sitraponao zany sakramenta zany jesosy ary ianao mihitsy no miteny taminay fa mila tsofina rano ny tokantrano dia androany jesosy malala efa ao anatin'izy ireo ny faniriny efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka fa miandry ny andro anatanterahana sisa jesosy dia entiny ambavaka mba ho tanteraka soamatsara tsy hisy sakatsakana tsy hisy andriamanitra antony mety tsy hahatanteraka an'izany amin'ny anaran'i jesosy ny asany devoly rehetrarehetra dia tsy hanakery tsy hanapahefana tsy afaka mitondra korotana tsy afaka mitondra na inona na inona ao anatin'izany fikarakarana mariazy izany fa hifaly izany tokantrano izany ary dia tokantrano tahina ao andriamanitra satria mandeha araka ny sitraponao dia misaotra jesosy io amen. Alleluia. Vehivavy anankiray mba mangataka vavaka ao andray aman-dreny sy piretapo mba hiforam-panahy satria tena mbola any amin'izao tontolo izao ary zareo tsika mbavaka tsika rehetra ihany koa afaka mitondra mbavaka ny fianakaviantsika ao anatin'izany fanareo izay mbola any amin'izao tontolo izao koa ny fianakavianareo dia eto ambavaka ao anatin'izao fitondrana mbavaka izao satria fotoanan'izany zao mitondra mbavaka izay sosy ny avany ity rahavavina ity izay tena mbola manana fiainana tena any amin'izao tontolo izao mihitsy zao Andriamanitra any amin'ny tsy fahalalana dia entiny ambavaka jesosy malalo mbola tsy tonga ianao dia mbola misy fanantenana jesosy ana dia efa fotoana kely aza sisa no mety ahafahan'izy ireo mibebaka sy mitodika aminao Andriamanitra dia mbola angatahana foana jesosy ny famindramponao hijery an'izy ireo tsy ny fianakaviany ihany fa ny anay rehetrarehetra mihitsy Andriamanitra fianakavianay mbola any amin'ny fanompolo-tsampy any amin'ny fisotroana any amin'ny filalaovan'ny ratsy any amin'ny fivavahana fa fivavahana matimaty jesosy io tsy sitraponao avokoa izany rehetra izany dia entinay ambavaka Andriamanitra dia ny mbola tsy tonga ianao jesosy io angatanay ny fanahinao mba hamangana izy ireny dia hanovan'izy ireny amily ny lalan'izy ireny ho any amin'ny lalan'ny fahamarinanao ampibebaka an'izy ireny marina tokoa ka tena hifaly izay satria mba ho voavonjiko ny fianakavianay dia misaotra jesosy voninahitra ny eo anao rery amen. Ranavavy anankiray mangataka lasa ny vadiny dia mba mangataka amin'Andriamanitra izy mba hiverina satria mbola tianony izany vadiny izany. Amen. Betsabetsaka ny ankoatr'izany teto misy afaka mijoro vavolombelona fa ny zavatra takian'Andriamanitra aminao dia mandrosoa ara-panahy ianao fa ny olona niverina vady teto tena amin'izao tena efa mpitory-teny alleluia dia izay koa ny tanjon'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra misy zavatra indray miseho eo amintsika ravana malalaka ino no ahafahan'Andriamanitra misintona anao dia faly Andriamanitra raha mba hampandrosanao ara-panahy izany fitondrana-mbavaka izany mivavaka jesosy tondra-mbavaka n'ity rahavavy ity izay lasa ny vadiny jesosy malala nefa dia mbola tiany ary ianao mahita fa ao am-pony izany olona izany jesosy ary dia tena nahavitany mihitsy Andriamanitra nanatona anao ary isaorana ianao ny zavatra rehetra nefa satria navelanao hitrangy reny mba hahafahanay mitodika aminao ankehitriny jesosy dia tonga eto anatrehanao izy mangataka jesosy raha mba azonao atao Andriamanitra dia vangeo any amin'ny toerana misy azy izany lehilahy izany jesosy tsy vitany intsony no mamerina n'izany amin'ny teny tsy vitany intsony Andriamanitra ny miteny mpitiavana an'izany olona izany ka hamerina azy fa tsisy afa-tsy ny fanainao masina irery ihany sisa no afaka apody an'izany olona izany fenonosy ny fahita-pity izany rahavavy izany jesosy fenonosy ny fahita-pity tahaka ny Estery izany jesosy Kristy tompo ninona mety amafisan-dohany jesosy ninona mety zavatra efa niray décision efa niraisiny sy zavatra nyteneny jesosy afaka mbola miova izany androany alleluia satria ny fanamasina no miasa ary dia mangataka an'izany zay jesosy mba tena ho hitan'ny olona ho hitan'ny ora vavy io ho hitan'izany lehilahy izany le takiny ahoana Andriamanitra rehefa miasa jesosy dia ho ankonana ho tahinao ary ankonana hanomboka hanompo anao sy atahotra anao ihany koa ane izy ireo dia misaotra jesosy io amen. Ary ny mpianakaviana iray mangatabavaka fa ho atao tsoelany mariazy izany mba ho totosa soamatsara tsisy sakatsaka. Itsika mbavaka ary izany mariazy izany mba ho totosa soamatsara jesosy mitondra mbavaka n'izany fialam-bateny izany izay mba ho tanteraka soamatsara jesosy io ary dia tena hivoaka amboninahitra tokoa ane izany olo izany faniriany ray aman-dreny Jehovandriamanitra faniriana izy roa kely ihany koa jesosy io ary sitraponao ihany koa Jehovandriamanitra dia angatahanay mba
hielo lalana ianao, anolo-tsaina ianao, anokatra ny lalana ianao, amatsy ianao. Jesosy any famatsiana ara-bola sy ny zavatra rehetra ilainy dia angatahako mba ho tanterahanao aminy zany. Ary dia ho totosa soamatsara izany fanambadiana izany Jesosy. Tena ho hivoaka amboninahitra, tsy hisy fahafahambaraka, tsy hisy zavatra tsy mety, fa tena afinaritra ary dia hifaly avokoa na ny ray aman-dreny na izy roa kely ho voninahitra ny anaranao rery any. Dia misaotra sahady fa fantatra efa mialo lalana ianao. Halleluia, amen. Halleluia. Ranabavy anankiray mangatabavaka fa ny zanany farany dia tratra ny ody ratsy nataony rafozany taloha dia mba hetsika ambavaka zany sady delivrentsika izany ody ratsy izay namosaviny ny rafozany anty zanaky ty ranabavy miaraka amintsika eto ty androany. Hetsika ambavaka zany, hetsika ambavaka satria dia tena mahagaga mihitsy amin'izao, tena mahavita mamosavy ny olona revana. Hetsika ambavaka. Jesosy amin'ny tondra ambavaka n'izany rabavy izany zay Jesosy izay hamafazan'ny olona ody ratsy, noho ny fankahalana, noho ny felonana, noho ny zavatra maro samihafa Jehovahandriamanitra dia mahavita manao ratsy anay mihitsy ny olona. Androany Jesosy dia mitondra ambavaka n'izany rabavy izany Jesosy malala. Hitodika amin'ny manokana ianao. Ekena Jesosy fa mety nisy tokoa no mety zavatra tsy nety nataony teo anatrehanao dia hifonanay aminao zany. Fa tsy sitraponao Jesosy izany zavatra miseho zany ary hidonginay eto anatrehanao Jehovahandriamanitra ny hamahanao ny fatorana. Androany zay dia mandidy mihitsy zay Jesosy androany ny fanaratsy nafafin'izany olona izany. Ny fanaratsy mety nomenana tamin'ny alalan'ny sakafo, na mety nafafina tamin'ny alalan'ny diatongotra, na tamin'ny alalan'ny volona, tamin'ny alalan'ny lamba, na inona mety nidiran'izany fahavalo izany tao anatiny zany vehivavy izany dia didina sy roany amin'ny alalanao zany Jesosy, tena potipotehana sy ravaravany amin'ny anara-maherinao zany Jesosy Kristy tompony sabata. Tsy hanankely tsy hanapahefana ao anatin'izany rahavavy izany, izany fanaratsy izany Jesosy ny famatorana rehetra Jesosy vahana amin'ny anaranao zany androany, vahana amin'ny anara-maherinao zany androany Jesosy Kristy tompony sabata. Tsy manankely tsy manapahefana, hosihosena eny amin'ny tany mihitsy ny herin'izany fanafody gasy zany, tsy ambinina, tsy manankely tsy manapahefana amin'ny rahavavy eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony, ny anaranao Jesosy. Dia misy matoky fa amin'izao fotoana izao dia misy fanafahana ary tonononay ny fanafahana hidinao amin'izany rahavavina izany amin'ity alina ity. Dia misaotra Jesosy. Amen. Ny fitondrana ambavaka manaraka entina ambavaka ranabavy ivety fa tratrany cancer amin'ny nonony. Mpanaraketo ve ilay olona? Tsy mpanaraketo fa olona no mitondra ambavaka, olona mpanaraketo no mitondra azy hoentina ambavaka. Eny hetsika ambavaka ary izy amin'izao fotoana izao dia raha azo atao ireny olona entina ambavaka ireny dia asao izy anaraka fandarana. Raha afaka manaraka dia tsara kokoa mba manaraka fandarana ihany koa satria efa nisy olona zao teto naran'ny cancer efa manomboka efa sitrana dia hafa mihitsy ilay manaraka. Halleluia. Entina ambavaka Jesosy izany rahavavy izany izay marary amin'izao fotoana izao marary ny nonony Jesosy misy cancer Jesosy malalo. Be dia be Andriamanitra mety torohevitry ny olona, zao atao sorty Jesosy eo. Eny mety azo atao ihany ireny fa matoa tonga eto ny fitondrana ambavaka dia efa tsy nahitana vokatra. Androany Jesosy mitondra ambavaka eto anatrehanao. Ao aminao ny fanasitranana feno, tsy misy zavatra hosorana, tsy misy opération, tsy misy fanafody hohanina Jesosy, fa ny hohanina dia ny teninao, ny hohanina dia ny osotry ny fanasitranana midina, ny fanahinao masina midina, ny ranao no fanafody mahery vaika. Afaka hanasitrana sanamaina n'izany cancer izany amin'ity androany ity. Jesosy satria nentina ambavaka teto izany rahavavy izany dia misy zavatra mitrangany amin'izany nono izany amin'izao fotoana itenenako izao amin'ny anaranao Jesosy. Hanomboka ho maina izany cancer izany amin'ny anara-maherinao Jesosy tompony sabata. Hanomboka ho maina Jesosy izany cancer izany, hanomboka tena hiasitrana Jesosy, hanomboka tena hikombona ny fery. Halleluia. Ny anaranao Jesosy tena amin'ny finoana ny hanononanay an'izany amin'ity androany ity. Ary dia ho fantatra izany olona izany fa nentina ambavaka izy. Hanomboka izy tanàn'Andriamanitra hiasa fa na ny fanasitranana hidina ao anatin'ny vatany ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata. Ny anara-maherinao Jesosy no angatahana izany. Amen. Maraparana antsika azy dia misy ranabavy anankiray mangatabavaka ho an'ny mamany fa tsy salamany mamany any Madagasikara amin'izao fotoana izao.
tsika mba afaka ary zany reny mpianakaviany zany jesosy a mitondra mba afaka zany reny mpianakaviany zany zay tsy salama tompo malalo dia entina eto anatrehanao izy Jehovahandriamanitra aty tany lavitra aty zay jesosy dia indraindray rehefa maheno hoe marary indray aman-drenay dia malahelo ange zay jesosy ohatrany tsy afaka mavita ninninna ange zay jesosy ohatrany satrinay hoe ho anilan'ireny ray aman-drenay reny rehefa marary kanefa jesosy malalo na dia tsy any azy zay dia ny mivavaka no azonay atao ny mitondra mbavaka no azonay atao eto anatrehanao Jehovahandriamanitra ny mangataka aminao kosa dia azonay atao satria fantatra efa mihoatra lavitra noho ny vitanay ny vitanao ary izahay na dia eo aza tsy mahavita ninninna fa ianao rehefa eo dia hainao atao ny zavatra rehetra ny fanasitranana ve jesosy tompon'izany ianao angatanay mba hidina ny fanahiny fanasitranana amin'izao fotoana izao anasitrana zany reny mpianakaviany zany amin'ity alina ity ary dia ahita fahagagana zany olona zany jesosy ahita fahagagana amin'ny alalan'ny fanasitrananao fanay masina dia misaotra anao sahady ahako misaotra fa fantatro fa ho sitrana izy fantatro jesosy fa raha pitso ihany dia hitsangana zany reny mpianakaviany zany hiverina ny heriny sy ny tanjany ary tena izy aza ho gaga satria ianao no manao fahagagana dia misaotra Jehovahandriamanitra halleloia amen hitondra mbavaka tsika manana tsika azy ihany koa itsika mbavaka fa mbola misy ranambavy koa tsy mbola salama amin'izao fotoana izao fa mbola andala-pitsabony izy a dia itsika mbavaka mba ho sitrana tanteraka izy amin'izao fotoana izao itsika mbavaka ary zany marary zany mba ho sitranin' jesosy amin'ity androany ity androany zay jesosy dia mitondra mbavaka n'izany olona izany izay marary ary efa andala-pitsabona jesosy io entina mbavaka eto anatrehanao mba ianao mihitsy no hitsabo ianao mihitsy jesosy no hanampy amin'ny fanasitranana jesosy araka ny tenin'ny dokotera manao hoe ny dokotera mitsabo fa jesosy no manasitrana dia tena marina tokoa ange zany Andriamanitra ny tananao ihany ange ny manasitrana jesosy ninina mety ezaka ataon'ny dokotera fanafody hohanina zavatra maro samihafa mety ampiasaina ianao ihany ny tompony teny farany ary dia ao aminao ilay lehibe mihitsy izay no mangataka androany jesosy mba hiverina ny fanasitranana n'izany olona izany hiverina ny fahasalamany hiverina ny herin'ny tanjany jesosy any raha anao hikorina anatin'ny vatany manontolatra any amin'ny taovany sy ny nofony sy ny rany lalan-drany rehetrarehetrany jesosy any amin'ny taolany any dia hitondra fanasitranana ho azy ianao eo voninahitra ny anaranao rerianana izany halleloia amen halleloia tapotra atreo moa fagatam-bavaka zany dia soratsika an'Andriamanitra hivavaka ao ny firenena arytsika amin'izao fotoana izao eny ary vavaka ao ny firenena arytsika amarana antsika ny vavaka amin'ity androany ity jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ireo vavaka izay nitononona teto Andriamanitra misaotra fa hitanao ny finoan'ireo olona izay nangata-bavaka ireo Jehovahandriamanitra mety misy ireo jesosy na dia ny kredi anarahana fotoana aza mety kely fa miezaka mba ho tonga eto satria finoana ange zany jesosy finoana ahafahan'izy ireo manaraka n'izany vavaka fiambenana zany jesosy ary fantatry fa ny finoana ao anatin'izy ireo dia efa ampy andraisan'izy ireo valim-bavaka halleloia dia misaotra anao ny amin'ny fitondranam-bavaka androany ary ianao any hiasa mahery eny na dia izay tsy nangata-bavaka tompo izay rehetra izay efa tonga eto foana jesosy fantatro fa tsisy adinonao ny anaranay ireo fantatro tsy enjery ny mombanay rehetrarehetra efa tonga eto foana ireo jesosy hainao ny mombanay hainao ny ilainay ny fanirianay sy ny zavatra mety aminay dia fantatrao zany ary akinoko feno sy tanteraka eo am-pelantananao mba ho ataonao aminay tsiray avy ane izay mahasoanay Jehovahandriamanitra tena tianay ianao ankehitriny dia mitondra mbavaka ny firenena jesosy aty ampamaranana ny fotoana entina mbavaka foana ny firenena malagasy Jehovahandriamanitra ohatrany mahita masoandro zany jesosy dia ohatrany miamaizina ao Madagasikara nisy masoandro ny posaka dia miamaizina ary miatsita intsony mihitsy jesosy dia ny masoandronao ao amin'izany firenena izany ny fifazam-panahy Jehovahandriamanitra zany ny tena hitiny ambavaka satria zany ny fototra hijoroany ny fiadanana sy ny fahombiazana halleloia araka ny tenao milaza Jehovahandriamanitra hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny ka raha mbola tsy manana anao ho Andriamanitra izay dia tsy afaka no sambatra anao vina jesosy eo mangataka jesosy androany mba
ho averinao hiposaka indray zany masoandro zany jesosy ho averinao hiposaka indray ao firenenay ny masoandro ny fifoazam-panazy Jehovandriamanitra ianao le fahazavan'izao tontolo izao jesosy ny tenin'ny fahamarinanao Andriamanitra hiverina hitsangana indray ao anatin'izany firenenay izany jesosy jereo ireo mpanompon'Andriamanitra izay mitory an'izany omeo hery izy ireo jereo ihany koa raha misy amin'izy ireny ka manadino an'izany jesosy ampatsahivo azy Andriamanitra fa mbola marina foana ny teninao jesosy jereo ny firenenay jereo ny olona tena manompo anao ao fantatro fa tsy misy adinonao izy ireny na dia iray azy dia misaotra sahady Andriamanitra na amin'ny falimbavaka rehetra izay raisina tsara avy avy aminao dia ny voninahitra ny eo anao reny ihany tamin'izay rehetra vita teto da atolotra ianao ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Eny ary dia misaotra antsika rehetrarehetra atao anatin'izay fitondranam-bavaka izay misaotra antsika nahatra eny hatramin'ny farany tapitreto ny fandarantsika raha minatsinga amin'Andriamanitra Jesosy dia hoentina antsika raha pitso alina tahaka an'izao ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika sy tapitra raha mihaino onjam-peo ankiladeonao http://www.andramakaizao.com izahako zarenao mirako ihany moa dia mihaino anao misy totetsaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina verinao zao fandaran'izao raha pitso amin'ny folo maraina dia mbola misy toteny hafa koa amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito miaraka amin'ny groupe izay mara izy samy hitahin'Andriamanitra dia matory mamy daholo isika tsirairay avy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Amen. Tahin'ny tompo daholo tsika rehetra ary bonne nuit daholo. Halleluja. Amen.